mivatana avy ety amin'ny anteny mera-pirenena fampitana ny vatana ny fionana eo amin'ny gouvernementa sy ny solom-bava-bahoaka raha tsaivina ny zavatra nyainana ny etety amin'ny anteny mera-pirenena izao fionana izao moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny voalazan'ny lalam-panorenana ao anatin'ny andininy faharoa amby zato izay manome fahefana ny solom-bavam-bahoaka ametra-panontaniana mivantana amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa. Telo andro no efa nanatrehana an'izay satria tamin'ny alatsinainy lasa teo dia efa nisokatra tamin'ny fomba ofisialy izay fifanatrehana izay ary ankehitriny dia anjaran'ny gouvernementa indray zany zao no mamaly ireo fanontaniana avy amin'ny solom-bavam-bahoaka efa miatrika izany neto anivon'ny lapan'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana zao efa mandray fitenenana ny filohan'ny anteny mera-pirenena Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaiko ho raha itsika avy hatrany izany fandraitsam-pitenenana izany. Ary ny teknisianina manotrona anareo izao dia iangaviana ny mpitantsoratra hanao fiantsoana anarana. Misaotra Andriamatoa filoha miarahaba antsika rehetra ny solom-bavam-bahoaka manatrika etona miarahaba Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa nareo ministra izay tonga androany miarahaba antsika rehetra atao anaty trano so tsinga dia tonga amin'ny fiantsoana anarana ka atolotra anareo ny micro dia samy mba miteny numéro ny anarana ny toerana ny viana. Misaotra tompoko. Numéro 13, Andrianar Thierry Didier, député Voafit Tomasina Faro. Numéro 18, Arous François, district Inos Belleville. Larana raiky amby roapolo, député Voafit amin'ny district Niantsui, Yassane Befentodimanana. Numéro 87, député Dadamody avy any Mandoto. Numéro 29, député Fireza Vinani, Voafit amin'ny district Morafeny be. Larana faharoa amby folo, député avy any Antsalova, Oslo Sandland. Larana fahatimy amby valopolo, Petra Kotinaina, député Voafit Inkalamavony. Larana fafito amby efapolo, député Voafit Maïvatananga. Numéro 57, Pepe Misoaka Zoapsid. Numéro 59, Ralfosulana Betioxide. Larana faefatra amby mpolo, Rafidy Manana Désiré, solom-bavam-bahoaka Voafit eto Antananarivo faefatra. Larana faharoapolo, Fidy Barniana Manjakandriana. Numéro 162, Volomazaka Félix Boris, député Vavatene. Numéro 150, Samp de Rapace, Voafit Tom district Anako. Numéro 74, Eljo Voafit tao Antanifotsy. Numéro 56, Olivier Rabiamna, député de Port-Berger. Numéro 139, Rajafsala Filmanana, Fouipen. Numéro 133, Rajavanda Barisara, Ambatfinandran. Numéro 132, Virginie Rajaf Mandrousou, Voafit tany amin'ny district Moramanga. Numéro 127, professeur Manantena, Voafit Tampaniandrefana. 121, Roland Ratsirk, Thomas. Tongosor là. Numéro 114, Raphaël Jean-François, député élu à Sakara. Larana fasivy amby folo amby zato Ratolo Janary RSN, Voafit tao Midongy Atsimo.
Député Livassou, Santerezy, voafito tao Betafo. Larana fahavalo amby zato, Augustin Marlambo. Larana fito amby sivifolo, député élu à Feneri-Vest. Larana fahavalo amby sivifolo, député Lucien voafito Tsirodimandidy. Numéro 53, député Nakansari Zafmanil Beruru. Vita tompo. Sotratsika ny amin'izay fiantsoana anarana izay. Isorana ny mpitantsoratra nanatotosa izay fiantsoana anarana izay. Tompoko lahy sy tompoko vavy ny fandaharam-potoanatsika izao maraina ny alakamisy fahavalo ambin'ny folo ny volana desambra taona 2024 izao dia toy ny fivoriam-be hamariny ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ireo fantanina napetraky ny solombavambahoaka ny alatsinainy sy talata lasa teo. Iangaviana ny mpitantsoratra mba hamaky ny fandaminana androany fa mialohan'izay dia alohan'ny andraisan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny fandraisam-pitenenana voalohany hamalinan'ireo fantanina tandrify ny andriamatoa lehibe ny gouvernemanta dia angambany rariny nisy ny fangatahany solombavambahoaka Roland Ratsiraka raha mba hanao andray anjara satria tsy teo izy tamin'ny roa andro dia ometsika azy ny 7 minutes ny 7 minitra alohan'izay zavatra izay. Eto am-panomboana tompoko dia fatatsika tsara fa tsy niasa mihitsy ny tsy afaka nanatotosa ny asa ny tany amin'ny biraony ny lehibe ny gouvernemanta satria tamintsika taty foana nanomboka tamin'ity herinandro tika hatramin'ny androany ka dia ampahafantariko dieny zao amin'izao fanomboana zao raha misy zavatra tsika moa fa tsy afaka mametraka fanontaniana intsony raha tsy honorable Roland Ratsiraka irery ihany ko dia amin'ny 12 izy mba hometsika lalany tsy ny gouvernemanta fa ny lehibe ny gouvernemanta dia ny prime ministre zany mba amin'ny 12 izy hometsika lalana. Manaraka n'izany dia valim-panontaniana ho an'ny solombavambahoaka 7 sisa tavela. Noho izany miampy valim-panontaniana ny andriamatoa honorable Roland Ratsiraka izay lany tao amin'ny tamatavy voalohany. Aorian'izay zany dia manohy ireo ministra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta aorian'ny prime ministre io mamaly ny fanontaniana. Zay zany no fandaharam-potoantsika ka dia omena any honorable Roland Ratsiraka ny 7 minutes. Chrono Saotra Andriamatoa Filoha. Andriamatoa Prime Ministre sy nareo membre ny gouvernement, tsika rehetra député, voalohany tena aloha dia miala tsiny tamin'ny tsy fahafahako tonga teto tamin'ny fotoana zay nivoriantsika. Fa mankasitraka Monsieur le Premier Ministre ny action voalohany maromaro zay nataon'ny gouvernement ary mankasitraka ihany koa indrindrandrindra ministre sasany efa hita fa misy zavatra mivaingana namboariny anatin'izany ohatra ministre ny rano zay efa mikarakara ny Tsirama Water Fruit satria volana vitsivitsy
tamin'ny premier ministre taloha teo teto mihitsy zany teny hoe misy programme jirama water free maninona tsy ampiasaina dia ankehitriny mola izy efa mandeha mankasitraka an'izany anatin'izany ihany koa ministre ny Fraopy ihany koa zay nanao action nampiena resaka tension tany aminay any dia ministre ny commerce mazava loatra zay efa nikasika filière maromaro zay miezaka izy manao ny ataony dia anatin'izany ihany koa ministre ny tourisme zay mitondra action positive. Misy anankiray mba tiako angatana monsieur le premier ministre zavatra lehibe izy io satria maromaro ny action tokony ataontsika ankehitriny mba tokony anome asa anome fanantenana ho an'ny vahoaka dia misy point anankiray izy io redevance aéroportuaire sur les périssables zany hoe raha andefa ohatra anankiray haricot vert makany velany haricot vert antsika ne tena haricot vert tsara be tena aux normes internationales tiany européenne ka ankehitriny tsy afaka mandefa haricot vert par avion ntsony fa taloha nefa ny afaka nandefa foana nisy cargo tsika intelo isan-kerinandro ankehitriny tsisy cargo ntsony inona ny antony noho ny redevance aéroportuaire io zay any amin'ny Sodiaty ny payena eo amin'ny Amaranty dia mba mangataka zany monsieur le premier ministre tena foany tanteraka io redevance aéroportuaire io mba ahafahan'ny tantsahantsika miaina dia ahafahan'ny exportateur antsika miaina satria tsisy ilana an'io mihitsy amin'ny resaka sûreté aéroportuaire raha ohatra resaka gingembre aondrana resaka légumes fruits tsisy idirany sûreté raha ohatra hoe minime kely le izy mba azo ekena fa midangana be le izy concurrence ny Réunion Maurice Mozambique atsika Kenya dia ny entantsika zany tsy mahazo mandefa ny entan'ny zareo noho le fret ambany dia ambany ny zareo ny antsika dangana be ny fret noho ny redevance aéroportuaire io dia mba mangataka aminao ministre ny transport motier mangataka aminao zany conseil des ministres anankiray fotsiny dia mifono io dia io hitanareo fa monsieur le ministre miakatra ny chiffre d'affaires antsika miakatra ny devise miditra eto Madagasikara oka zay le andrano efa tsy eo ntsony zareo avereno amin'ny laony ny raha ho an'ny malagasy ary ny tombontsoa amin'ny malagasy ny jerevantsika fa tsy tombontsoa n'olo tokana. Misy ihany koa misaotra ny maître antitra tonga dia efa niasa momba ny asa lesaniny ankehitriny fa misy zavatra hitako tsy ampy kely maître anatin'izany le inclusivité tokony napoitra tanatin'le concertation nationale tena hitako hoe niainany 2010 ny tena ary nahita fa natao malaky loatra le concertation nationale tamin'ny fotoan'androny dia tsy nitondra zavatra tsara taty afara taty tsika zany zao tsy tsara le précipitation fa dia matokony fahaizanao zahay sy ny mpiara-miasa aminao mba handeha amin'ny lohany mba eo ihany koa le image hita zany dia hoe tsy teo ny filohan'ny fanavozana ny République Madagasikara tsy teo ihany koa ny olona chef d'institution hafa taloha tsy teo ihany koa ny Gen Z sy ny sisa mety diso ny tena koa hoe avy aty afara nijeran'le izy fa mila hitsika kely zay zavatra zay fa zava-dehibe ny ahafahantsika mandeha amin'ny lohany. Ny point anankiray dia resaka monsieur le premier ministre resaka image mila mafisitsika efa mandeha tsara ny discours-nareo tsy adikefitra fa misy point zay hita amin'ny réseaux sociaux miataky ny étranger zay miasa eto amintsika miataky sinoa miataky ny karana miataky ny frantsay tena tsy mety reny fantatsika tsara zany fa tsy mety satria reny olona reny numéro 1 daholo izy amin'ny secteur zay saniny zareo numéro 1 na resaka industrie resana na resaka textile resana izy numéro 1 na resaka pêche izy numéro 1 na resaka ninina ny vahiny no tena manome asa eto amintsika eto ary manome richesse tsy azo atao ankilabao zareo ary misy discours mandeha fa io moa zany tsy tsika manao anazy fa mandeha sur les réseaux sociaux tsara zany mba miena ny lanjan'izay dia misy mba action ataon'ny gouvernement mampiena ny lanjan'izay discours rempli de haine zay fa tsy mety atsika mila firaisan-kina manjaka fihavanana manjaka ary mandeha milomo fa tsy mifanenjika amin'ny olona indrindrandrindra zay manome asa eto amintsika. Dia farany mbola resaka image foana
za dia mankasitraka ny asa nataon'ny filoha mifanavozana sy ny filoha ny conseiller rehetra sy nareo fa misy resaka image koa mbola amin'ny réseaux sociaux le dia nataon'ny filoha mifanavozana. Io zany mila mangatahana aminazy zany mba hoe amboariny le image io, mila hitsy le image. Fa io zany tsika manko mandeha amin'ny resaka image foana matetika ankehitriny za tsy faran'izay olona tsy tia Facebook kanefa voatery ny aina tao agnatin'le raha dia voatery ihany koa mampiasa an'le raha mba hanafahan'ny tegna lany voafidy indray mandehany koa natetika mitovy maître anitra foagna zay ya ka tiako tenenina hoe mila considérentsika zay zavatra zay dia angatahana zany filoha mifanavozana iconsidéré hoe misy image mipetraka ohatran'io dia mba amboariny amin'izay mamety anazy le izy fa eto zay miaraka aminareo tsy ho lava koragna zay monsieur le président fa misaotra anao nanome fitenenana ny tenana koa fa dia atretony ana fa dia mankasitraka sy mankatelina antsika menakavy le redevance aéroportuaire zay rangotra anankiray fotsiny dia tonga dia efa micrée emploi tsika micrée richesse monsieur le premier ministre saotra atsika menakavy. Saotra tompoko. Saorana honorable Roland Ratsiraka tamin'izay fandraisam-pitenenana izay. Tompoko lahy sy tompoko vavy izao ary dia iroso amin'ny votoaton-draharaha isika araka izay voalaza teo izay dia homena anao Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta ny fitenenana mba hamalina ny fanontaniany sy olom-bava-bahoaka zany. Saotra tompoko. Andriamatoa filohan'ny anteny mialam-pirenena ianareo amin'ny Brahmaharitra isika havana sy olom-bava-bahoaka havako aby avy amin'ny faritany sy ny district misy ianareo tsirairay avy ianareo membre ny gouvernemanta afaka tonga eto androany. Faly monsieur le président mbola mifanarita avy amin'ny fahatelon'ny andro voalohany tamin'ity herinandro ty dia teto amin'ny anteny mialam-pirenena miaraka aminareo moa zany ny andro tokony fiainanay amin'ny gouvernemanta. Zany dia mamaly andreo sotoavina anankitelo zay mitarika anay ato amin'ny gouvernemanta. Ny voalohany amin'izany dia ny fifanajana aloha manaja ny rafitra, manaja ny toeran'ny institution tsirairay eto, manaja ny député sy indrindraindrindra, manaja ny olom-pirenena rehetra ninonina toerana misy azy satria olombelona mananaina aby mitovy masoandro ray ihany rivotra ray ihany ary rano ray ihany no mamelona atsika. Mankasitraka monsieur le président ny amelahy mba hiasa amin'ity herinandro ty satria dia tena asa moa ty ary ny anay koa dia miteny asa ihany asa trano fa asa mpihavanana. Asa mpihavanana satria amin'ny ianareo eto no misolo ny tena atao hoe vahoaka malagasy. Zany amiditra amin'le teny honorable député Roland Ratsiraka misaotra azy satria tonga dia lasa ohatran'ny introduction eny le izy amin'le conclusion ny fionana. Efa maro ny ireo fangatahana honorable ary sy ianiko manokana le anao satria na ianao na za dia samy tamin'ny sedra tsy miankina za voangana kely. Malala tsara ny zany atao hoe compétitivité ana produit indrindra produit d'exportation. Tsy eto moa ministre vitsivitsy dia mba tsy isian'le resaka hoe tsampy communication moa ngamba ny fitondram-panjakana amin'nkapobeny raha voalazanao teo dia misy ministre zany namita iraka ny rahanay sy ny rahan'ny président ny refondation de la république sy ny rahan'ny prime ministre
amin'le hoe diversification mampatsiaro an'ny tompoko ladadatoanao moa amin'le hoe diplomatie tous azimuts dia miezaka izay koa manao diversification re partenaire un pays partenaire miara-miasa amintsika ka nalefa any Indonésia zay avatsika ihany rehefa tena zohina ny tetiarana any alavitra be any hijery zavatra ataondry zareo any fa tsy amin'le lalana mahazatra atsika dia tena zava-dehibe satria Indonésia tena tanàna farak'izay mandroso mavita hatramin'ny roplanina mavita ny resaka teknôlôjika fa tsy de miteniteny fa ohatranay ato amin'ny gouvernementa vitsika mavitrika tsy be resaka fa miasa dia andeha jery any zareo manao benchmarking dia rehefa miverina avany izy dia hojerentsika ny fomba nampandroso tanàna zay mbola tsy de fantatra tahak'izay voaray le momba le redevance aéroportuaire ary zahay raha sitrakareo dia efa maromaro ny réforme nentinay anatin'izay mbola tsy feno volana anizy zay monsieur honorable 28 octobre no nommé ny gouvernement zany hoe 28 ty zany vo feno roa volana dia raha tsy hoatsika le une semaine tato amin'ny assemblée dia efa mitaona manaraka zany vo tena feno le tena asa effectif raha manao chrono arrêté zany tsika fa tsika moa tsy amin'ny basket dia mba tatra fotsiny zay hoe tsy mbola nisy ny tena hoe roa volana niasana satria koa mbola maromaro ny na passation na nomination ary teo koa reny hoe fametrahana ny mangarahara mba halalana hoe aiza marina ny zava-misy dia nangataka ny amin'ny ministère sy ny organisme rattaché rehetrarehetra ny audit ny inspection générale de l'État sy ny cour des comptes or fantatsika fa vitsivitsy any ny mpiasa amin'ireo fa raha raisitsika zay rehetrarehetra ngamba mission efa mihoatra zato no asaina ataondrareo ny raha tsy diso any amin'ny inspection d'État ny inspecteur d'État tena afaka miasa manao ny inspection ny tsy ampropolo akory dia azontsika tsaina zany ny alavany le fotoana fanamarinana ny fitantanana atao ahalalana hoe nety sy mangarahara ve sa misy aiahina nisy zavatra tsy nety tao tsika moa dia miady amin'ny kolikoly fa tsy averiko tsony zay mba fa misy olona leo mihitsy ny amererako amin'izay indrindrindrindra any amin'ny réseaux sociaux io mbola resahako aminao hoe réseaux sociaux fa mahafinaritra le tenao fa tonga dia ohatrany tena manao synthèse globale hoy aho hoe honorable na mbola averiko zahay ato amin'ny gouvernement dia milofa ampandroso a Madagasikara raha tsy akijery tombony na distrika iza na faritany iza fa mendrika azo fampandrosoana daholo ny faritany rehetra dia hijery zahay ny eto réseaux sociaux ny resahanao dia ie maro resaka tokoa ny amin'ny réseaux sociaux na ny zava-misy atao aminareo ara dia gaga mijery an'le izy tsy fantatro nahita réseaux sociaux hoe tsika malagasy moa misy toavina zay hoe nitokantrano tsy ahaka dia ohatrany tsika zany ve le lozan'ny omby miahaka sa ahoana dia tsy haiko fa so dia tokony mba samy mijery daholo tsika menakavy mijery fitaratra hoe araka ny teninao hoe mety ve le zavatra tenenina tsisy anjely latsaka tany tompoko fa raha zavatra farazay kely ny roitinao amin'ny réseaux sociaux dia avitahana article mandritry ny telo volana angambany kanefa ho anay mitatana gouvernement zahay tsopoko tsy factuel fa ny anay stratégie ny jerevanay stratégie court terme moyen terme long terme ny anay moa zany tsisy long terme satria zay hitondra any amin'le tena fanavozana hifotony zany hoe any amin'le fametrahana zay ho dinidinika na tolo-kevitra amin'ny bikan'ny lalam-panorenana ho avy eo na izaho na ianao honorable na tsika tsirairay tsisy malalany hoe inona ny tena tadaviny vahoaka république fédérale ve république à province sy région autonome ve
république misy décentralisation effective ve satria ohatrany tsy effective le izy raha ny fitarainanareo tony zava-nisy zay moa zany fantatray de inona ny hitanay depuis 5 semaines de voarainay ny fitarainanareo fa ny fitarainanareo ane tsy amy zavatra ataonay zao fa ny zavatra ny ainana ny rahana taminareo satria nareo fa elaela daholo koa ny sasany nefa voafidy ka io ohatra ny honorable sampitantana orinasy tsika isanao ka rehefa mandray orinasy ianao de raisina ny actif fa raisina koa amin'ny passif farany lovanay amin'ny zavatra nisy teo aloha de oka tsy ho teneniko fa mafy manjoanay tsy manorina fa manarina ataoko averiko tsara mafy be manjoanay tsy le manorina no avy eo fa manarina ny zava-nisy teo de tsy maintsy manarina zay satria naka-engagement teo amin'ny vahoaka fa hitondra fanatsarana fa zao anjaranareo mijery sy nina moa trisy ny justice no mijery ny lasa sy ny associé zany tsy anjaranay ny tsara ny lasa tsy natao tsara zay tompoko fa nao fanatanterahana ny zavatra fanarahantsika teto dia fa laninareo moa zany ny politique générale de l'État sy ny programme de mise en œuvre de iny ny tsara ho anay fa tsy le zavatra lovainay avy any aloha iny resaka momba ny lalana resaka momba ny rano resaka momba ny jiro resaka momba ny fampianarana sekoly resaka momba ny fahasalamam-bahoaka fa nga le vahoaka moa tato anatin'ny ray volana sy tapany narary ohatra zay koa ny firenena fa nga tato anaty ray volana sy tapany narary efa firenena farofo no nasaina ny lovainay de hiezaka zay tompoko am'izay kely anananay sy fotoana omeny anay fa zay anaja le fotoana menanay na de ho sarotra ary efa be da be ny zavatra ary misaotra anao satria rehefa mahitanao tokoa de ohatra ny mahatsiaro ny président ya de izy tokoa nanao an'io projet-na rano amoronakona atiana napotra mihitsy izy io hoe ny lovaina avy tany aloha fa tsy le teo tsy le aloha teo kely ihany fa maro koa ny zavatra tany tamin'ny androny république fehizany no tsy vita nisy gouvernement tateo nisy assemblée nationale foana koa teo de tsika rehetra ke zany tompona andraikitra satria nareo koa ny tsara andreny tany aloha de dikan'izany araky le fanarahantsika eto raha ny tena izy manjary takony ianao fa zafady tompoko takony an'le bogosy avy any marovoa io sompotry Madagasikara eo izy de manao bogosy eo sy mba jereo any PM fa tsaratsara ny olona avy amin'ny marovoa ihany tompoko averiko tsika zany ny resako teto tamin'ny oviny iny fakomaly de io zay hoe ekenay le hoe ho tsarainareo ny asa vitanay fa le izy nareo anteny miera zany hoe nisy fieranareo tamin'ny vahoaka de andao tsika hifampiera de programme fa nentina teto iny efa lany era tsy anay rery zany iny fa tsika rehetrarehetra tompona andraikitra daholo zany tsika rehetrarehetra tompona andraikitra ny manao exécution tompona andraikitra ianareo manao contrôle raha tiatsika androso Madagasikara de aloha zay fametanana fiaramientana fa raha ifampitsara fotsiny de ifanaraby any amin'ny Facebook ohatrany ataon'ny maro depuis elaela tsy vo ray volana sy tapany Facebook manao ny zavatra iainany io fa le pouvoir any pouvoir parlementaire aty aminareo pouvoir exécutif any aminay fa marina mo teny 4e pouvoir moa zany le presse lasa 5e pouvoir zany ny réseaux sociaux
cinquième pouvoir zany io fa raha cinquième izy de aleo cinquième hatrany fa raha izy ny tena pouvoir ho sahirantsika satria olona no mitena eo fa izy tsy solombavan'olona solombavam-bahoaka ka misy vahoaka maro any amin'ny faritany na jiro arane tsy ananany ka tsisy jiro anao azo internety ataonao ino vola hividananao rano tsy misy andany gigavy ianao mila priorité zany satria zay gouvernement de combat ny teneniko teto d'urgence de aleo priorisena ny urgence maro ny urgence satria teneniko teo lova sarotra ny raisina urgent iaby ny raha iaby raha nieno anareo teto ka raha urgent raha priorisentsika tsirairay hoe raha misy atao zanaky kalahy fa alao aloha ny tamatavy ataoko fa député ny tamatavy bogosy sy marovoay fa gn'afa tsy lazaiko fa mety tsy bogosy de ho taraiky zany endrala urgence d'ici 2 ans vao vita rariny ve zany zay moa ko le fijerena tavan'olo ka zay gouvernement tsy mijery tavan'olo tsy mijery fiaviana tsy mijery koa hoe iza no faritany amena tombony iza no avela cimetière de projet tsy mety zany samy malagasy tsika samy miaina eto a foin'Andriamanitra ho nosy izy tia samy manana ny adidiny samy manana ny andraikiny samy manana ny zony amiko mitovy zo le dahalon'io vaofo tao beroroa sy le PDG sarotra moa zany PDG zany le PCA nga PCA to Tananarivo mitovy ny zo andreo amiko samy olombelona ka zay ny anay monsieur le président aminay mitovy aby tsika iaby raha miteny za hoe piavana aby tsika malagasy raha miteny tsika hoe programme ray ny raha tsika teto miara-mentana tsika satria programme laniera teto koa le izy fa laninareo anareo koa ino fa tsy anay raiky ka andao ifanometanana andao iaraka natateraka angao any ty kritika mamango avao tsy ao moa le député vedette raha iny koa aza manao zaboady zay ka o za hoe voaray tompoko momba an'io mpandrara iaho a efa tsy izy koa efa nialako aby satria nandray andraikitra fa ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina monsieur le député honorable secteur misy anao any ny rasiko voalohany tany amin'ny primature tsy alinotsika mamiady anao ny voalohany traité anay de litchi de ngamba nandeha tsara izy satria ny anay zany de resaka tenerana sy laniera tsy zahay no nanapaka ny tokony atao anatin'ny secteur ny litchi fa ianareo mpanao litchi no nangatahanay ina ny tianareo atao de mivorianareo de tia ny tianay atao zao ny fanarahanay nanao sinareo na lefa taty amiko taty tsy nisy nkitiako monsieur le député na ligne ray ary na virgule zay le nataonareo nataoko ny ahy zany de zay Ramatoa Andriamatoa isan'ny solombavam-bahoaka sika havana rehetrarehetra fa mifaritra rehetrarehetra Madagasikara ny anay dia ny zavatra ho ataonay de lazainay ary ny zavatra lazainay de ataonay zay ihany satria zay tsy miala amin'ny teny erana ianareo koa anteny miera nareo ny solo tena vahoaka aminay a vahoaka ihany koa lany amin'ny Facebook fa vahoaka efa mahazo manambola fa maka fotoana eo amin'ny Facebook manoratsoratra eo de zay zany moa ny rahanareo iasa
dia tsy dia manam-potoana andeha hanoratsoratra amin'ny Facebook na ny amaky ary indraindray tsy vita avy angao za hiasa momba ny hoe réseaux sociaux zay ihany mba nahita koa ny tena nanao tatitra ny aty aminay hoe fangaha zany ny zava-misy amin'ny assemblée nationale monsieur le premier ministre za aloha raha ny ambiance ny ainako tao roa andro zay nafinaritra ny ambiance tao tena hoe anaty fihavanana satria tsisy zavatra tsy vita fifampiresahana zay ny za homme de dialogue aza mifamango ambadika any fa ataovy direct e ka za ty zany ny andry tsy hoe nisy an'le raha tao mbaly de tsy ho avy aho io tsy manahy apetrao fatanina valiko resaka ny ataotsika ny anahy a tsy ny olona ny miady fa ny hevitra ny ampedina fa rehefa miady ny hevitra aoka kosa mibesy maro no anapaka ary ny vitsivitsy tsy anakorontana zay tsy anareo tompoko olo manakaja olona manana fahendrena no ho anariko am'izany tsy za tsy mpananatra tompoko fa paka-hevitra ary mpanatateraka de zay naviako ohatra ny honorable teo nitaky ianao andao aho havasa vo tsy amperinandro anao nandray anareo tao nandray mpanao litsi tsy amperinandro tonga aho vo nome ministra reo tonga avy anareo fa ho avy mpanao litsi andao halamina io satria tao nisy tsy nety narenitsika niaraka izy zay tenerana nety soa toizatsika zay honorable exemple ray fotsiny zay ohatsy ray fa mbo maro natao fa natao koa lavany tao koa nisy olana de fijery koa ny momba ny girofle de mbo hijery koa momba ny cacao reo moa natao hoe produit de rente satria fa mba atsika reo alalan'ny ny firenena eran-tany Madagasikara reo misy label hoe avatiny tsara indrindra de ho toanatsika hatramin'ny farany reo de ho ampitsika ny mpandraraha amindreo fa kosa tsy afaka hanampy olona tsy fanaraka zahay raha izy samy zao tsy fanaraka tsy afaka hiditra zay zay tsy juge zay tsy arbitre anareo foana miteny inona ny tokony atao de ataonay de anareo ihany miaro azy am'le vitsy anisa fa tsy anjaranay fa ny anay tsarao amin'ny asa zahay rehefa iteny anareo zay ataonay iny de tsarao vita sady vita zay avao mihoatra an'izay fa resaka hafa tsy fitiavan'olo ny dikan'izay tsy fitiavan'olo ny dikan'izay ka aza le olo no tsaraina ny asany réseaux sociaux ty za mieritreritra honorable anao niteny azy teo maro nareo miresaka amin'io aminareo tokoa misy possibilité manao proposition de loi ino moa tsy anaovanareo azy ianareo misolo tena vahoaka erany Madagasikara zahay reto any technicianne iraka zahay ataovy proposition de loi ataonareo momba nyty réseaux sociaux zao efa fahalovana ane mibetsaka teny ratsy ompa fanenjehan'olo préjugé fitsarana olo tsy malala le olo anao fa tsarainao le olo fa inao moa ianao mitsara eo amina kristiana zafady pino fa kristiana fa pino fa zay inona moa zay ntsonan'le inona amitsika malagasy izy to zanahary le miankina amin'ny tsirairay ataony jesosy ny anay ny sasany atao Allah ny sasany atao Adonai ny sasany atao Elohim ny sasany atao Ganesha ny sasany moa zany mety dadabe mosa dadarabe tsy haiko fitsona azy teo tsy manina ka zay ny finoany ka fangainao afaka hitsara azy tsy afaka tsarainao izy ny sasany tsy mino de ajainao koa ny tsy finoany tsy maninona zany zay ny atao hoe tolérance
fa manomboka amin'ny tsara olona ianao amin'ny finoana amin'ny firazanana amin'ny fekevina efa maka ny toeran'le zanahary ianao zany satria iny ihany no hitsaratsika ndray andro any iny ihany no afaka mitsara fa raha samy olombelona dia fitsarana ihany no afaka mitsara azy noho ny zavabitany fa tsy noho ny tarehany na noho ny bikany ny zavabitany dia zay mahatonga itenanareo anay zany tsarao amin'ny zavabitanay amin'ny asanay zay fa aza le olona hoe minisany iny zao na iny manano zao ka raha mahay moa iny problema maninaka inike problema antsika raha olona mahay inona nizay antsika azy raha mavita izy fanaraka tsika ty ataonao vitanao iny arabasoa arabatsara tsy vitanao na avy amin'izy ianao avy amin'iny inona ny lasanao sy ny hoavinao ndao tsika aloha fampitsodrano fa ny fihavanana ny taloha ka raha misaraka ary noho ny ady hevitra mihavana riano raha ny eo amin'ny tsika moa zany ny am'le nandray an'izay firenena somary sahirana dia averiko farany agnamby ty teny ty hoe raha maro no miteny entiko am'le teninao teo moa le hoe ajanona eny fanenjehana firazana ka zay mifandray zay samy olombelona rehefa miaina eto ka manaraka ny lalàna dia aoka tsy jerena ny fiaviny na fiaviny ara-poko na amin'ny fiaviny amin'ny firazana na hoe sinoa karana vazaha tsy haiko aby italiana na ohatran'izany fa nga moa ny gasy rehetra tsika mitovy daoly nga tsika eto reto ny fireatsika na ny finoatsika na gasy aby ny tsika samy hafa e mety misy sinoana karana gasigasy kokoa noho ny tena gasy amin'ny fisainany sy ny sotoaviny ny fitondran-tenany anatin'ny fiarahamonina ka oka re le mijery tavan'olona oka mijery ty zany karana endrika ty zany sinosoa endrika ty zany tsy haiko olombelona dia tena miomboka hevitra aminao honorable miomboka hevitra aminao président resatsika amin'ny rahalahy ela koa zany oka re zay fa samy malagasy anao moa nyteny zay anao mahay atsara samy malagasy samy zanaky gasikara tsy gasikara ministre io madagasikara ianao koa sao de manoatra ny abrahama fa oky tsika ifanometanana oky tsika amin'ny hason'ny fihavanana oky tsika ifanaja ny manaja dia tsy manana préjugé satria tsika rehefa mandray étranger mais honorable IDE hoy ianao rehefa IDE investissement direct étranger amintsika malagasy anie ny étranger tsy le fiteny misy connotation un peu négative hoe vazaha fa ny étranger ny atsika fandraisatsika tsika mahay mandray olo dia vahiny na havana zay aloha fahalalako malagasy hoe tena c'est un peuple très hospitalier manaja ny vahiny fifanajana ary vahiny tonga iny satria mifanaja mifandraisana azy dia lasa havantsika mety havana amin'ny finoana na havana amin'ny tsy haiko fitiavana ohatra hoe samtia foie gras tsy haiko za moa tsy dia mihina foie gras zany fa tsy mba nizarina amin'izany zay to amin'ny fiainanay nanay rotraka avao io na lehibe anay ka misy olona ndray zao any Facebook any tena be resaka koa le premier ministre ty fa kabary fa tsy amena ny chiffre nefa navoaka mampalahelo le olona am'ireny tsy mamaky akory izy dia mitaky dia fa tenena izy efa mivoaka an'io fa ty fa mba jereo e ary tsy hitako fa tsy teo tamin'io anefa dia zay zany dia hoe akaikinao foana zany zay tsy hiasa fa hitantara aminao zao vita maly zao tsy vita maly
satria izy teto aminao zay angalao zay mba hiasa ka momba ny DE amaranako azy monsieur le président raha bangona tokana ny asan'ny gouvernemanta dia manatsara ny tontolo fandrarahana na environnement des affaires anisan'izay zany a dia mametraka ny tontolo milamina na hoe sécurité des biens et des personnes force de sécurité manao an'izay ato am'le hoe investissement direct fa le izy aza ataotsika foana IDE zay nini mahatonga atsika vita ny fanjanantany a dia niditra mifananjana am'ireny le grands comptoirs commerciaux taditsika zany oligopole ngeza be napetraka zareo compagnie lilloise marseillaise niçoise tout ça iaby manao raha iaby tsika tsy manao raha tsika mpivanga avao mividy fotsiny ataotsika da lafa vita reo dia niova hafa koa am'izao fotoana zao misy reo hazo bavata be avo be reo oligopole vita manao ohatra ny grand comptoir taloha ihany raha iaby ty raisiny aby aminazy aby zay zany atao hoe économie de rente hoandreo rehefa mba misy zavatra hoe orinasa tokony mba ataotsika zany mba ataon'ny orinasa tsika dia manao filiale ry zala satria izy matanjaka be banquier aho taloha haiko tsara sahirana tsika PME malagasy ahazo crédit fa aminazy ny jala donc tsy ho apiny mihitsy ianao hiconcurrencer azy 98% de tissu économique formel, très petite entreprise. Entreprise farany zay maliniky. Reny amitsika andreny zany dia ino moa faramaliniky mba ananatsika. Satria zay ny moramora mba atao. Kelikely fandroulement ilaina, kelikely investissement. Dia épicerie, bar, ohatrohatran'izay. Zay mba avelanao antsika malagasy. Ary amin'ny épicerie tsika mivarotra ny entan-dralahy ihany. Zay zany le tiako lazay. Ovaitsika io président raha ohatra ka produit olona mpanao rente le orinasa farazay goavana mandray rehetrarehetra io amin'ny teny anglais hainao kokoa rent seeking mpitady rente fotsiny eo rente zany a ity le hazona kafe tsy raha misy ataonao fa miandry ioty tsika iova ametraka dynamique tsika du rent seeking on va au profit making. Hanao profitabilité équitable. Ina dikan'izany hanorina tsika le tena tissu économique ana PME malagasy eran'ny Madagasikara. Halalan'olona zay. Efa efapolo taona aho miady amin'io tao fivondrona amin'ny mpandraraha malagasy. Miady amin'ireo lehibe reo. Satria maninona mitady ny anjara masoandro ny orinasa malagasy satria malagasy mahay tsy vitan'izay malagasy amin'ny taniny ka tsy hoe tsisy masina taniny zany tsy d'accord amin'izay masina taniny malagasy eketsika ve zany averitsika ny hason'ny taniny Madagasikara averitsika ny hason'ny taniny mpandraraha malagasy sy ireo zay te andraraha tanora te hanao zavatra dia anangana an'io tsika dia efa misy any a efa navoakanay fa tsy hoe resaka kabary satria le banky zany a mbola somary manahirana ny atao accès au crédit fahazahoana vola amin'ny banky dia anangana structure tsika atao hoe FNDI Fonds national pour le développement de l'industrialisation. Ina ndikany industrialisation. Iny zany le processus manampy le faramadinika ampidirika secteur réel. De mba lasa très petite na petite moyenne entreprise formelle izy amin'izay fotoana zay tafiditra amin'ny secteur réel. De mba mamorona asa. De mandoa impôt hetra. Zay aloha valeur ajoutée teneniko fa mbola maro moa ny critère na valeur ajoutée fa tsy korona économie ataotsika eto fa manazava aminareo ankapobeny aiza le lalanao ale. De le Madagasikara zany am'izao ohatrany hoe efitra désert de misy clairière kely misy bozabozaka madinika kely le désert io
le tsy hitatsika io informel, le misy bozabozaka iny TPE formel, fa mba niditra zany fa mba mandoa impôt synthétique le mba kelikely iny. Dia le hazo be reo tsika tsy anao ohatran'le mpandrafitra mpanao kesika vatapaty reny ka de le mahitsihitsy ny tapahana. Tsika tsy manapaka mahitsy, zay moa zany miezaka mahitsy de kapain'olona fa tsy manahy. Zay mijoro avao. Fa anteneny ry zareo reo hoe misy réforme ataonay au niveau ny fampidirana impôt. Satria ny recette ny impôt tsika le nilovainy tamin'ny nilovainay amin'ny anatin'le programme FEC sy FRD. De zay de efa miteny ho sarotra aminay ny atteinte ny recette fiscale nolovaina satria nanino le orinasa tsy teneniko hoe izy amin'le sarisary teo raha ohatra misy impôt tokony alohany zany de fanaraka amin'le mpanao contrôle ataoko hoe zato ny tokony alohany omeny 10 na 20 le mpanao contrôle ny ambony tsy alohany. Very zato zany ny fanjakana nahazo 10 le olo raty reto. Fa le orinasa lehibe nahazo 70 tsy nalohany jala. Zay zany le schéma ameko anareo. Zay ny iainana. Zay maratsy an'le rente. Alainy daholo ny raha hatramin'ny impôt tazominy. Zay mahatonga antsika tsy ho atteint ny prévision de recette fiscale. Zay mahatonga antsika manana taux de pression fiscale iva indrindra ty Afrique 10,5% ny taux de pression fiscale médiocre. 10,5 sur 20 io, mais sur 30 io 10,5. Misy ireo amin'ny pays africain reo zany mahatratra 20% de taux de pression fiscale. Manomboka 15 ianao manomboka tsy mila bailleur intsony ianao fa manomboka manana recette propre interne, ianao ihany manamboatra ny lalanao, ianao manamboatra ny nina moa tisty ny fotodrafitrasa rehetrarehetra. Fa mandra-pahatonga antsika am'izay miaritra kely alohantsika hanova, handrafitra zavatra vaovao, hanova fisainana. Zay le atao hoe raha anao fanavaozana marina ifotony oka ny tsirairay hihavao, fihavaozany tsirairay, mentalité voalohany. Mila an'izay tsika malagasy raha ta hitafavoaka. Fa raha mbola lomorina anao kolikoly anao népotisme ty mba havako mba ampidiry ao miantso honorable tsy honorable izy fa tsy honorable ato fa mety anao mba ao rangaha mba jereo zanaka anabaviko rangaha fa de sahira zay. Raha mahay le zanaka anabavinao tsy manahy fa le apetraka ao tsy mahay raha zaho ro maty voalohany de mialatsina amin'ny fihavanana zaho tsy anao de vignitra de vangona amin'ny réseaux sociaux any ao PM tsy anao raha tsoa io roahy zay. Rehefa anangana zany tsika de tany hevitra misy bozabozaka izy zao de mba asitsika fougère. Zay le oasan'le FNDI, faciliter l'accès au crédit ho an'ny orinasa madinika. Satria tsy mbola manana toerana io na banquière tamin'nisy atao, tsy de manana toerana loatra ny orinasa faran'izay madinika sy madinidinika. De omena sehatra reo. De ho hitanareo zany fa ampio zahay amin'ny zavatra ataonay. Tsy isy kolokolo zany rehetrarehetra zany fa engagement anay. Lutte contre la corruption, bonne gouvernance des institutions, transparence des marchés publics. Tsy isy tsony le baolina madinidinika. Zay natonga le fahalovana. Lasa oka hoany. Ndao tsika iara ibanjina no avy mihotanana zay tompoko fa tainao zavatra tsara, tsy vitanay irery. Ka dia tsy fantatronareo vina président ny fionatsika manaraka
fa dia nafinaritra ny fionana ary zay tsy mba tratra ny atain'izay resaka anaty Facebook sy rehetrarehetra any fa asa nataonao eto fa tsy hamaky Facebook zay sady tsy hamaliny tsy hamaky fa ny asanay ny ataonay satria teny rano anaraka taminareo ny programma atsika io programma io miaraka manatanteraka anazy tsika ary miaraka tompon'andraikitra eo anatrehan'ny vahoaka ny fidy anareo mankasitraka président mankasitraka tompokilasy tompoky misaotra anao Andriamato Prime Ministre tamin'ny famaliana ireo fanontaniana sy fanazavana izay nataonao izay. Alohana nomezana fitenenana ny ireo mpikambanao amin'ny gouvernemanta dia omeko ny Fidèle, honorable Fidèle ity persoarako ty. Misaotra Andriamato Filoha, miarahaba anareo mpikambana amin'ny gouvernemanta tarehin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, tsika sombaboaka namana. Mangataka fitenenana mialohany anoizatsika ny fandaharam-potoana andraisanareo mpikambana amin'ny gouvernemanta ny famaliana ny fanontaniana ny filohan'ny anteny miaram-pirenena sy teny Randriana Soloneko. Misaotra président nanome fitenenana za moa mbola tsy nandray fitenenana marina. Andriamatoa Prime Ministre ho anareo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta zavatra anankiroa ihany no tiako apetraka Andriamatoa Prime Ministre tena nanantena mihitsiny aho nanantena tamin'ity fivoritsika tia iny fond routier iny mba ho ny vitanay ndray ny vote azy hoe iverina amin'le taloha lalana manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao potika revoto marina fa napetranao tamin'ny PGE iny le socle napetranao tao anatin'izay zavatra izay dia fanjakana tandalana ady amin'ny kolikoly fa tsy efficace Andriamatoa Prime Ministre raha ohatra ka tsy averina amin'ny endriny taloha iny fond routier iny dia nanantena zahay hoe androany zahay no handany an'iny zavatra iny ka mbola tsy tapitra Andriamatoa Prime Ministre ny fivorina eto afaka nanovanareo Conseil des ministres spécial iny zavatra iny alohany hiafarany izao fivorina izao zay zany zavatra anankiray. Zavatra faharoa koa Andriamatoa Prime Ministre satria isika amin'izao fotoana izao miady amin'ny resaka kolikoly za tena resy lahatra tanteraka tamin'iny politika akapobe napetrakinao fondation napetrakinao socle napetrakinao mba tena ho fanjakana tandalana isika manaraka lalàna miady amin'ny kolikoly isika tia metraka fanontaniana aho amin'ny ministre ny mine nisy volamena ny vadika varahana tao vadika vy azafady ny olona mbola tsy hitanay ianareo tao nitoriny Prime Ministre teo aloha na ny ministre tao anatin'izay zavatra zay nefa volamena izy iny tsisy resaka hatr'izao dia nanantena izahay mba amin'izao andro fanovana izao mba tena hipetraka zay zavatra zay hoe iza marina no namadika azy vy izy tsy narenjika fa navadika ka dia mba mangataka zay Andriamatoa ministre mine mba jerena manokana io zavatra io mba handehana an'izay zavatra zay satria izahay ato tompoko
dia araka ny tenin'ny Andriamatoa prime ministre iny izahay ato no nanao soni nametraka ny prime ministre fa misy député moa vitsivitsy kely ihany no tsy nanao soni zay député izy ndray koa no be vava am'izao fotoana zao hoe milaza hiaro ny prime ministre sy ny gouvernement fa raha tena marina zahay no nanao soni ry zareo tsy nanao soni député vitsy ka eto de tiako mba hapetraka izay zavatra zay mba ho fantatsy ny vahoaka malagasy marina ny tena marina iza le namadika an'le volamena ho lasa bolongaby zay zany mba zavatra anankiroa zany prime ministre no tena iangaviana tanandroa re tompoko hoe mba tena hisy conseil des ministres spécial alohan'ny hiravana eto hoe averina amin'ny endriny taloha ny fera fa sarotra nanaovana zay zavatra zay de omena ny travaux publics mihitsy ny fahefana handaminana ny lalana rehetra manerana Madagasikara. Misaotra tompokala makasitraka tompokala. Misaotra anao Andriamatoa filohan'ny anteny miram-pirenena voaja ny 7 minitra zay napetrakintsika fa manasa tsy lany an'le 7 minitra zany hoe mijery chrono e ya mitoy ny fivoritsika. Isorana mitoy ny fivoritsika tompolahy sy tompoko vavy ometsika fitenenana am'izay angambany ny raha misy valiteny moa tsy droit de réponse izy ty ziko be raha omena valiteny ianao ka. Ya misaotra président tena tsy sanatria tsy droit de réponse satria ny ministre mbola hamaly ndreo fanontaniana antsoratra tsirairay satria fohifohy le fotoana satria le androany ty moa no fangatahanareo dia natao ihany le izy zany itohizan'ny fifanajana sy fifanakalozana momba ny fond routier fotsiny ngamba no tiako azavaina monsieur le président za zao ny ka président ny fond d'entretien routier tamin'ny fotoanandro ary nametraka double audit atao am'le hoe lutte contre la corruption manao audit banque mondiale manao audit union européenne tam'izany de aveo novaina le statut zay zany le calcul le nanova azy tsy fantatro fa le vola zay tokony anaovana ny lalana any amitsika lasa nandeha tany amin'ny trésor zay ny zava-marina tokony amin'ny fond d'entretien routier izy de miverina any am'le tokony priorisation fa nalefa tany amin'ny trésor le vola de trésor am'izay no manipitsipa an'le fanaovana azy ary ny olana monsieur le président tsika de anatin'ny lalàna amin'io ary ny ao amin'ny convention iarana amin'ny PTF sy anaty statut infert de zao 20% ny fond ihany no azo ampiasaina anaovana gré à gré no ny antony urgence ary le urgence de voalaza urgence cyclonique inondation ohatra zay ihany no hoe maika de ataony gré à gré hoe maika be de alefaso io aingana fa rappel d'offre de ho ela be fa le matandalana atsika tompoko manaza an'le loi et règlement tsy azotsika lany zay procédure no miteny an'io hoe 20% ihany no fataony gré à gré daholo izy rehetra asa raha tsika zay dia gré à gré tsy possible zany de zay mahatonga anay anao an'io de menimenina hoe le engagement 200 millions va mipetraka non fa tsisy tsony iny ka tsisy zany hoe ministre 200 millions de miakatra any primature sy ny président fa vity zany fa mivadika fa tsy antsontsika fa satria zany contrôle zany tsy fantatra ny tao ambadika fa anatina fampitokisana zany hoe fampianana ny lalàna ny règlement sy ny convention respectena de tsy ilaina ferana le montant ho didiny le ministre
fa tsy avela iopef kosa na iza na iza na zahay aty amin'ny primature tsy iopef am'izany fa raha mahita anareo de avoay zay tsy hanao an'izany de efa miteny nous disons ce que nous allons faire et nous faisons ce que nous avons dit zay avao tsy miala am'izay ka zay président io a misy réforme tsy maintsy atao anareo any neny andany azy teto epika le izy de ovay zao de zao ndray nareo mangataka andao averina tsy mampanina anay président raha zay mahatsara azy a teny rana andao averina fa kosa tsy maintsy appel d'offre tsy maintsy appel d'offre ary système appel d'offre mbola tsompizinareo napotrako le mpanao bizina bye bye sotra ndrindra tompoko sotra mankasitraka andriamato prime ministre fa am'izao fotoana zao ary a dia omenanareo ministra mpikambana ao amin'ny gouvernementa ny fitenenana ho toy ny valim-pantanina avy amin'ny solombavam-boaka izany de omena alohany zany a ometsika lalana teny arana mako ny ato izahay ato koa rehefa misy zavatra teneninay dia taterahanay ka ampanajana omena lalana andriamato prime ministre satria latsaka 20 minitra izao a neto Madagasikara dia enao mbola anendrika an'le asa ho tsatsara tamin'ity herinandro de ometsika lalana izy alohany anoizatsika amin'ny fotoana eto tompoko izy tsy nanao fidèle ane ny gouvernementa rehefa avy namaly ny mivantana ny fanontaniana ny antefa taminy izay raha teo no ny fanekena teto anivon'ny antemera-pirenena satria nandritra ny roa andro sy tapany de teto anivon'ny antemera-pirenena nanio ny asany zany ny mpikambana teo anivon'ny gouvernementa noho ny fanajana izay voalaza ny lalam-panorenana sy fifanajana eo amin'ny rafi-panjakana izay efa lasa ny prime ministre amin'izao fotoana izao de anoy ny famalina ny fanontaniana avy amin'ny solombavam-bahoaka zany zao ny mpikambana eo anivon'ny gouvernementa ty izy ka mba ataontsika veloma fotsiny de hiangaviana koa isika rehetra mbola averiko ndray a isika solombavam-bahoaka dia nomena lalam-panorenana fahefana handeha hanara-maso ny exécutif de
miangavy atsika solombavambahoaka re tompoko mba tsy hamela an'izay fahefana zay horaraka ambany tany de mba hiangaviana isika tsy handeha andondona varavarany ministra rehetra na prime ministre fa raha misy hitadiavanareo azy za no miantso azy aty de aty isika no miresaka amin'izy reo zay ny zavatra tokony hipetraka satria olona raha nareo maso nareo koa no andeha isolelakany sanatriany vavaladiny lela manimba ny hasiny antemera-pirenena zany tompoko omeko any membre au gouvernementa ny fitenena tompoko samy mahazo toerana tompoko misaotra andriamatoa filoha faly miarabanao ianareo amboromaritra ny solombavambahoaka namana rehetra isika rehetra atao amin'ny membre en gouvernement sy izay rehetra atao anatin'ity trano ity fanontaniana vitsivitsy na fanamarina no amaliko ny teny fanontaniana na fanamarinana ataony solombavambahoaka tamin'ny latsinainy sy talata ho an'ny ministera mpanjakana zay misahana ny fanavaozana ny republika dia fanontaniana ny verimberina moa zany de valiana miaraka eto avy amin'ny honorable naval vao amin'ny tana fahatelo dia ny teny izy hoe SCAF ny fikarakarana ny fikonan-dozy izy ho an'ny entité hafa fa tsy tazomin'ny FFKM irery SCAF GNXYZ marina tokoa zany fanamarihana voalohany ny ministera mpanjakana dia napetraka eo anivony fiatidina ny fanavaozana ny republika ary anatanteraka asa ngezabe anankitelo dia ireo asa reo dia ny amerenana indray ny ataontsika hoe pacte moral national mikasika ny resaka dignité humaine zany ny resaka fanovana toe-tsaina ny fomba fiasa sy ny sisa rehetra ny makasika ny éthique publique makasika redevabilité publique makasika atsika sombavambahoaka ataona ny zavatra voalaza zany tsy hoe ampianadesona fa amerina apatsia indray fa misy zavatra zay manimba ny toe-tsaintsika ary manimba nyty fireneny ity anavao ny fanavaozana ny androm-panjakana isika satria zay ny institution de la république refondation de la république rehefa miresaka république isika dia azontsika tsaina sahady hoe misy institution républicaine izany androm-panjakana républicaine zany dia en danger daholo satria misy institution anankiray ngezabe zay mipetraka tao anatin'izay fotoana maritra zay lasa institution de fait ianatsika isan'andro dia nataontsika hoe corruption na ato amin'ity androm-panjakana ty ary dia nanjaka zany ary miaraka miady amin'izany tsika rehetra raha ohatra ka tia mpiakatra ny asan'ny republika fa indrindrindra ny asan'ny fanjakana sy ny androm-panjakana zay misy ny mission anankiray faharoa dia ny ikarakara ny anao ny refondation anao ny fanavaozana io moa zany de hoe fanavaozana fa tsy atao hoe fanovana fanavaozana raha dika malalaka le refondation de hoe anorina indray kanefa tsy zay no ny safidiny mitondra fanjakana fa hoe afanavaozana fanavaozana voalohany de isika rehetra aloha ve vonina izao ianao isika rehetra ve vonina anao an'izay fanavaozana zay sa ho toizytsika zao efa fahalovana rehetrarehetra zay hainantsika isan'andro zao rehefa tapa-kevitra amin'izay isika rehetrarehetra de miroso dia singa lehibe anankiray ao anatin'ny fanavaozana ny atao hoe concertation nationale io concertation io fikonan-doha io singa makany amin'ny fanavaozana satria avy any no afahantsika manavao zay tokony mbola zay ho tokony sy vitatsika ho avaozana mba hipetraka tsara le base solide le fototra mafiorina dia io resaka faharoatra ny fiheverana zany hoe ministère dia hanao concertation fotsiny singa anankiray anjara ndraikitry ministère lefa le fanaovana fikonan-doha pirenena fikonan-doha isan'ny antanatohatra moa ny tena marina fa fanavaozana makany concertation
fikonan-doha mahakany amin'ny fanavaozana ny tena izy. Isika rehetra zany no andray anjara amin'izay fanavaozana fikonan-doha mahakany amin'ny fanavaozana izay. Dia izay concertation zay no tsy fantatry ny olona ny akamarony everina fa androantsika dia anao tonga dia kondo tonga dia anao dialogue national eto ampitoerana eto. Mila fanomanana zay satria tsy mitovy amin'ilay dialogue national na réconciliation nationale na assise nationale na inona national taloha satria nyity indray mitoraka aty dia avy any fotony ny eritreritra ay moa zany dia hoe avy any amin'ny fokotany mihitsy anomezana asina indray mifokon'olona satria ny fampandrosoana ny zavatra rehetrarehetra misy na ny resaka kolikoly na ny zavatra tsy mety rehetra zay hitantsika io dia any amin'ny fokotany daholo no hitantsika azy fa omena ndraikitra somena asina amin'ny fokon'olona ao anatin'izay. Any no hevitra mipoitra satria ny taloha rehetra zay nyteneniko teo dia avy any ambony tonga dia makeo ambony latabatra dia saritsarina concertation nationale réconciliation nationale nataontsika dia tsy voavatany fotony mihitsy ny olana dia nipetraka foana ny lonolony tsy voavany ny olana ara-ekonomika tsy voavany ny olana ara-sosialy fa niaritra fotsiny ny olona sarababem-bahoaka fa matetika dia fa concertation politika ny nataontsika dia teo ambony latabatra le izy no zarazaraina dia sanomemena seza dia nanao saritsarina soni dia tsy nanatanteraka tsisy fiatraika ny tany amin'ilay vahoaka malagasy zany anisany anankiray tsy nampandroso an'ity Madagasikara ity zany. Mila manao concertation économique tsika concertation zao fa samy manao daholo lasa lamody izy ty hoe anao fikonan-doha fa isorana satria efa marina efa vonona zany hiatrika an'izany tsika rehetra fa le fikonan-doha rehetra zay ho atao miala any amin'ny fotony miakatra makaty ambony dia teny iarana araka ny teneniny prime ministre teo teny iarahantsika rehetra zay tapaky ny rehetra no miakatra ihany makaty ambony tonga ty amin'ny concertation régionale tonga ty amin'ny concertation nationale. Ny décision lehibe rehetra grande décision ohatra makasika ny lalam-panorenana dia ty amin'ny concertation nationale no andraisana ny fanapa-kevitra rehefa azo daholo ny fangalana hevitra avy any fotony rehetrarehetra any. Samy manana ny heviny daholo io misy miteny hoe andao atao an'izao io atao an'izao io ny hevitry ny maro zay aloha ny zava-dehibe indrindra fandraisany anjarany rehetrarehetra concertation inclusive mandray anjara daholo tsisy ahilika ary zay ny antopisiny ny ministera mpanjakana. Ministera mpanjakana misahana ny fanavaozana dia hiantoka ny fandraisany rehetra anjara. Ny sosiatsika rehetra dia efa manina no mena ny FFKM io zay aloha ny fanapa-kevitra avy any PRRM satria neverina fa hoe mbola manana une certaine mbola manana ny atao hoe sotoavina malagasy tsika manaja ray aman-dreny manaja an'ireny filoham-piangonana sy olon'ny fiangonana olom-bohositra ireny everina ihany koa fa hoe mbola mahenika Madagasikara ny fiangonana marina fa tsy kristianina daholo ny akamaroany malagasy fa misy finoana hafa fa ireo aloha no nomena azy fa manampitosika azy ny finoana hafa ary ny ray aman-dreny ara-drazana. Ray aman-dreny ara-drazana tsy azo hilika ao anatin'izay satria ireny no atsontsika rehefa anao propagande isika filoham-pirenena dia izay ny atontsika voalohany reny ampanjaka reny re olobe reny raha anao misy olana ny amin'ireny toerana ataontsika hoe manahirana reny lavatra ataontsika hoe tany lavitra indrina reny autorité reny ray aman-dreny ara-drazana reny no atsona andamina ny olana nanatin'ireny fiarahamonina reny tsy azo hilika reny olona reny fa anisany atsona hiara-iasa amin'ny FFKM hiara-iasa indrindrandrindra miaraka amin'ny ministera mpanjakana mba hampahomby ny concertation nationale zay ho ataontsika. Ny concertation nationale averiko tsara tena iarahany rehetra inclusive fa tsy exclusive iarahany rehetra manao fa tsy manilika olona satria raha mbola zay no ataontsika dia tsy voava mihitsy ny olana rehetra tsika mila miavana amin'ny foko amin'ny tany amin'ny fiarahamonina na ara-ekonomika zany na ara-politika zany na ara-sosialy be loatra ny elanelana eo amin'ny manana sy ny tsy manana fa indrindrandrindra amerenana indray ny asan'ny fanjakana autorité de l'État satria ny antony dia izao nandritra ny fotoana maro dia misy ny ataontsika hoe crise de confiance
tsy matoky ny fanjakana intsony ny vahoaka elanelana ngezabe ny misy eo ampitondra sy ny oentina dia tsy mandeha intsony ny zavatra rehetra na fampitana ny zavatra etaetam-bahoaka fa zavatra terena zay foana ny zavatra n'izy fa tsy mbaneinona ny olona sarababe bahoaka valopolo isan-jaton'ny malagasy dia tantsapamokatra fa mba nisy ny eno ve reo mba nisy nanaraka ve ny eritreritra reo nefa ireo mba manana ny hevitra ampandrosony misy anazy zay ny anton'ny concertation nationale fa eo anelany ao anatin'izany ihany koa dia ozy aho hoe mamerina ny asan'ny fanjakana mamerina ny asan'ny autorité de l'état satria lasa gaboraraka izay manana fahefana no manao ny fanarota-pahefana dia ny olona madinika ny vahoaka sarabe-bahoaka no tena potsitra ary tsy nahita tombontsoa ao anatin'izay mila miavantsika amin'ny are-pirenena malagasy any ny fokotany any communana hitantsika ny arentsika ny hafa no mitrandraka an'izany fa tsy malagasy mitrandraka ihany ny malagasy fa manao ny asa mafy fa tsy izy no misitraka an'le vokatra mialany zany io zavatra io raha ohatritsika ka tapa-kevitra averiko tsara tapa-kevitra ve izao ianao isika rehetra anao zay fanavozana zay amin'izao fotoana zao dia lasa lamody hoe fanavozana ny fanavozana tsy midika hoe gaboraraka hoe fiterena ohatran'izao tsika dia lasa tampoka teo dia hoe mahazo fahalalahana sy afaka miteny daholo afaka manao zay ataony dia rehefa tenenina dia hoe andro ny fanavozana zao tsy izay le izy fa tena mentalité fiovan'ny toe-tsaina mihitsy aloha fa raha tsy isika ny tsy manao an'izany tsy malala hoe ty fananana iombonana manao manifestation tsika ekena ny fitakiana ekena tena ekena ary avelalalaka ny faneho-kevitra fa ny fanimbana fananana iombonana fananana olotsotra tsy azo ekena zany dia anisan'ny fanavozana zany ekena ihany koa ny fandraisana andraiky fandraisana anjara amin'ny zavatra rehetrarehetra fitakinana zany zavatra tao anatin'ny 19 taona na 20 taona tsy vita zay mpitondra nitondra teo tsy ho vitan'izao gouvernement tazao gouvernement d'urgence gouvernement de refondation zao ao anatin'ny ray andro na ray volana zany zavatra zany fa zao le zavatra misy hoe ny zavatra nampanantenainy teo aloha dia izahay no mizaka azy takina aminay le zavatra nampanantenaina teo aloha tsy izahay zay zavatra tsara notoizina zay zavatra tsy azo taterahana tsy taterahana fa ny zavatra masoa amin'ny vahoaka sy ho an'ny firenena no ataontsika tsy resaka hoe anenjika anao chasse aux sorcières nanao valifaty politika tsy izay le izy ary zavatra tsy mahasoantsika zany fa zay nanao ny tsy nety dia mizaka n'izay vokany kosa mba tsy hisy culture d'impunité eto na hoe ny immunité hivadika impunité rehefa tsy mety dia tsy maintsy hovaintsika zany dia samy mivonona amin'izany fotsiny tsika rehetra tsy vita androany androany zany fa tsy maintsy irahantsika rehetrarehetra kosa nefa tsy maintsy irahantsika rehetrarehetra kosa nefa fa averiko etona ny zavatra nampanantenainy teo aloha ka tsy mahasoany vahoaka tsy afaka taterahanay gouvernement mitondra amin'izao fotoana zao ny zavatra tsy vita nandritry ny taona marobe tao tsy anao miracle ny gouvernement ka avita an'izany dia androany androany hoe vita ny délestage zay ny rehetantsika nandritra ny fotoana marobe miezaka ny gouvernement manao ny travaux d'urgence manao ny zavatra maika sy lahara-pamena rehetra ary tena miasa tsy mandry andro tsy mandry alina ny gouvernement manontolo ao anatin'izay kanefa kosa dia zao misy anjara ndraikitsika rehetrarehetra ho an'ny solombavambahoaka nametraka fanontaniana ny honorable Johnny avy any Ambohidratrimo ny honorable Hyacinthe avy any Antsohihy hoe manjavozavo ahoana sosikevitra dépolitisation ny administration anisan'ny teneny zany anisan'ny resana ao anatin'ny fikonan-doam-pirenena zay satria ho politisation ny administration io dia anisan'ny manimba zavatra ary tsy mampandroso antsika isika natsapan'izany hoe solombavambahoaka nahita tsara zany hoe administration hatrany faratapiny anatin'ny lalam-pandroenana amin'izao fotoana zao dia hoe tsy neutralité de l'administration anatin'ny lalam-pandroenana fa isika nahita foana hoe ny tao anatin'ny fahefanam-panatanteraka dia nanao naovana politika ary potika ny fiainana na ny fanaovana politika na ny fiainam-pirenena mihitsy ao anatin'izay ny volam-panjakana natao
fitaovana politika, ny olom-panjakana natao fitaovana politika, zany rehetrarehetra zany no rahantsika manova. Tsy izahay no andeha hiimposer na anery fa hevitra avy amin'ny rehetra miakatra tenerana zay tapaky ny rehetra ny atao. Ny namana honorable Marcelestin ihany koa misaotra amin'ny fampahirezana ho anay sy honorable Gasikara moa zany samy honorable moa zay menadata eto dia zao zay tia mipanatanteraka fa dia makasitraka indrindra. Tena fankahirezana no ilainay rehetra tondra fanjakana amin'izao mikena iaho ny fanikanana fa ahafahanay manitsy ihany koa ny lalakale zany. Ny honorable Aurélie ihany koa hoe fakakevitra ifotony, hoe mety ny fakakevitra ifotony fa io tsy maintsy iarahamanao. Eto zany dia tehiteny amintsika solombam-bahoaka hoe ianareo andray anjara amin'izany concertation zany tsy hitarika ianareo fa anisany mpandray anjara mba tsy hosy diso na isy zavatra hafa ivoaka any hoe aneritery hoe zao ny hevitra tsy maintsy hivoaka any. Aleo tena hivoaka avy any fotony le hevitra, miaccompagner ianareo, miparticiper ianareo, mitari-dalana ihany koa ny olona izay matahotra fanjakana, matahotra hiteny, matahotra andeha hiditra birao. Zany rehetrarehetra zany raha vatsika satria zany tonga elanelana eo ampitondra sy ny entiny zany. Ny honorable Vanivohipeno mahakasika ny assise nationale moa zany lisy tsy assise nationale fa concertation nationale, concertation régionale, concertation locale. Diny FFKM moa miteny hoe dinika le izy dinidinika le izy fa averiko etona foana hoe ny FFKM no mitarika amin'ny toerana zay misy ny FFKM fa misy toerana mety tsy misy FFKM fa tsy maintsy renforcena, tsy maintsy ampiana miaraka mitarika an'izany. Ny ministera nataontsika hoe ministera mpanjakana no chef de file no tompona andraikitra manontolo amin'ny fikarakarana an'izany concertation nationale izany, na arabola zany na ara-teknika zany na ny en tout cas ho an'ny rehetra andray anjara amin'izany concertation nationale zany mba tsisy olona dino na entité na fikambanana na antoko politika na ina satria hodinihana daholo zany misy tematika marobe miovaova isaky ny toeran'ireo arakaraky ny toerana hoe mety tematika mety eto Antananarivo renivohitra ohatra mety tena hoe tematika politika mety hibahana be any amin'ny toerana any Tomasina ohatra mety ny tematika ekonomika ny tena mibahana be any amin'ny toerana sasany mety resaka fampianarana resaka sosialy fa hodinihana daholo reo araky ny fangatahan'ny mpandray anjara kosa nefa dia amin'izao fotoana zao ny honorable Roland Ratsiraka ny teny hoe ny FFKM ozy izy hoe aza velan'ny FFKM rehetra mandray andraikitra aza tao ohatrany hoe tsy mipetraka le inclusivité ozy izy apetrao ao anaty concertation nationale tsy tsara ozy izy ny précipitation marina dia marina zany. Any anatin'ny programme de mise en atiny programme de mise en œuvre ny politique générale de l'État ho antsika zay namaky na niaino ny prime ministre dia nametraka fepitona hoe 4 volana nanaovana an'izao zao ametrahana an'izao fitondrana zao. Ao anatin'izay no anaovan'ny ministère sy ny gouvernementa ny concertation sy ny processus électoral satria mbola anjara andraikitry ny ministère zany tonga hatrany amin'ny processus électoral rehefa vita ny concertation rehetra isaky ny Antanatohatra efa tonga dia efa micollecté maka ny données rehetra izahay any anivon'ny ministère fa efa mandeha ihany kosa ny fanangonana ny hevitra ao anatin'izay mba tsy ho very ny hevitry ny olona any anananany tsy ohatra ny fifidianana le izy hoe manangona PV dia rehefa metimety amintsika dia hoentina le PV rehefa tsy mety le izy dia hovaina eny an-dalana iny tsy izay le izy tsy hiova ny hevitry ny olona ary hiantoka an'izany izahay miaraka amin'ireo tompon'andraikitra sy manam-pahaizana mahakasika an'izany. Ny phase izay misy atsika aloha 24 mois dia ny enim-bolana voalohany io tsy miteny mihitsy hoe volana janvier ka hatramin'ny volana juin fa ny tena nombona anazy le volana enim-bolana voalohany ao anatin'ny fanaovana diagnostika tanteraka izay sy mifametrahana ny organisation manontolo ireny
zavatra hitantsika hoe misy manao fikonan-doha riananina dia ireny inisiativa nyreny na ministera zany na fikambanana hafa zany na antoko politika tsisy idirany fanjakana reny rehetrarehetra reny fa fiomanana meloa amin'ny fotoana ary sorana sahady satria reny hevitra zay mivoaka avany dia azo atao document de base entina ho tapahany rehetra. Tsy hoe manao hoe misy fikonan-dohary dia fikonan-dohary manao an'izany daholo rehefa tsy misy ministera rehefa tsy ny FFKM no mitarika an'le izy ao dia mbola tsy le tena izy reny fa fiomanana entraînement fotsiny. Amin'izao fotoana zao zahay ao anatin'ny organisation tanteraka sy manao diagnostika ary misy ekipan'ny ministera izay efa mitety faritra sy toerana maro samihafa ahafahanay mahazo sahady ny zavatra tokony ho atao sy tsy tokony atao fa indrindrandrindra amin'ny fandraisana anjaran'ny olona rehetra satria misy toerana dia mbola sady timide be mbola tsy masa fa mbola mila terna any amin'le toerana sasatsasany. Zay no mahatonga miteny hoe isika solombavam-bahoaka manaitaitra ny any amin'ny district misy antsika rehetrarehetra any fa rehefa tena manomboka ny concertation mbola tsy misy zao mbola fikonan-doha sava ranonando reny fitetezana faritra sy toerana reny amin'izao fotoana zao ny enim-bolana voalohany zany sady manao diagnostika no manao ny organisation izahay. Mbola misy fandaminana eo amin'ny ministera sy ny FFKM ny fomba fiasa sy ny zavatra atao fa tsy hoe samy mandeha samy tady dia manao ny samy ataony. Samy nahita isika teny amin'ny CCI vato reny fa lancement na concertation lancement le processus iny dia nomena ny FFKM satria fitombavaka ny tena natao ary fampahafantarana hoe anomboka isika anao concertation. Karaha nisy tsy falavorariana misy olona tsy invité misy olona ny azakazaka nandeha teny aloha teny nisy image hafahafa teny dia raisina ho lesina daholo zany anitsina ny zavatra rehetrarehetra ao arina fa iny teny amin'ny CCI vato iny dia ny FFKM naka ndraikitra manontolo ny lancement niny iny lancement niny concertation iny ny toyiny manaraka amin'izay zany dia ny ministera ny tompona ndraikitra manontolo zao no ataotsika makary sy makary mety misy toerana maro samihafa tonga dia mety hiainga amin'izay fotoana zay fandaminana sy fiarah-mientana fampitoviana saina sy fomba fijery zay no izy rehefa zao zany efa mitovy ny objectif ny atongavana any amin'ny concertation nationale andeha any amin'ny 5e république satria zay ny taky natao anova constitution zany isika ny anaran'izany rehefa miova ny constitution miova ny république ny institution izay hopetraka ao anatin' zany 5e république zany tenirana any concertation nationale. Ny forme ny toetoetra ny firenena na état fédéral io na état unitaire io na iny io tenirana any concertation nationale. Zao zany ny antoka fotsiny hoe tsy misy baiko avy aty amin'ny fitondram-panjakana hiteny hoe ataovy état unitaire io na état fédéral io na état iny io. Ny zahatra fanirina efa nitoneny ny filohan'ny fanavaozana ny république dia hoe atosika mafy ny décentralisation ary zay le décentralisation poussée zay no mahatonga anay anao an'le concertation miala ny fotony any fokotany mety ho sarotra zany anao concertation 20 000 fokotany zany fa mety hitambatambatra ny fokotany zay mitovitovy sy mifanakaikikaiky toerana fa ny moyen moyen ho amin'izany ngeza be ny fotoana ihany koa satria 24 mois no anaovana an'izany tonga hatrany amin'ny processus électoral processus vita ny concertation mandeha ny azo ny constitution na io élection constitutionnelle na io référendum ao aorianan'izay tsika tsy maintsy miditra fifidianana dia tsy maintsy mametraka zay rafitra karakara fifidianana fa raha zao tsika nanao fifidianana dia mbola manahirana atsika satria anisan'ny nikianina foana niseny sy ny makasika ny fanaovana liste électorale na zany na tsy zany ary ny fanaovana liste électorale tokony misy atao ihany dia ahitsy avy eo mba tsy ho tara be eo vita ny référendum zay tsika vao anao liste électorale anao refonte
liste électorale fa tsy maintsy misy zavatra ao atao ihany io ary atao miaraka amin'ny rehetra mba tsy hoe andeha hivilivily indray ka animba ny fomba fijerintsika rehetrarehetra animba nyzany fanavozana zany ny akoatran'izay zavatra voalazako rehetrarehetra izay a hoe ny 24 mois ny volana voalohany ka hatramin'ny enina anaovanay organisation anaovanay phase de diagnostic d'organisation et de lancement des concertations nationales ny volana fahafito ka hatramin'ny faharoa folo dia phase de concertation nationale ao zany tsika ny tena manao les concertations nationales sy territoriales moa zany ny tena marina dia ao ihany koa manao les consolidations des recommandations zay torohevitra avany amin'ny azo avany amin'ny fanaovana fikonan-dohany a dia efa raisina daholo amin'io ary efa mandeha ny fanaovana an'io collecte ny consolidation des recommandations ny volana fahatelo amby folo ka hatramin'ny valo amby folo phase d'élaboration des textes constitutionnels et institutionnels rehefa voalazako teo zay dia ny phase fahasivy amby folo volana fahasivy amby folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo des phases de validation référendum constitutionnel et préparation des élections tsy maintsy miafara amin'ny élection isika filoham-pirenena ve sa sefim-pokotany fa amin'izao sefim-pokotany manahirana atsika efa misy mesure nyraisin'ny gouvernement amin'ny alalan'ny ministère ny atany tsy maintsy ampandraisina anjara ny rehetra veriko voatrany zay mandray anjara ny rehetra ny ministère sectoriel rehetra ministère rehetra ny gouvernement rehetra anisany mandray anjara ngeza be ao anatin'ny fanaovana fikonan-doha isaky ny secteur dia efa misy efa manomboka manao ny fikonan-doha dia efa misy hevitra mivoaka any ary misy mesure d'urgence na mesure maika efa raisina sady ao anatin'ny fanavozana zany efa nitenen'ny prime ministre teo ohatra ny filière litchi ny filière vanille fa ao anatin'izany koa misy ihany koa ny fandraisana andraikitra sy fanapa-kevitra makasika ny arenakibon'ny tany ohatra fa manana ny anjara ndraiky ny daholo ireo ny resaka fananatany efa hitantsika ny ministra fa tena hoe tena manao mafy amahana nyreny olana sy filana mba hisitraka ny tanyny malagasy efa izy daholo reny nytiako tenena ao anatin'izay de hoe tsy raharahany ministera irery raharahany fanjakana ho an'ny firenena ny fikonan-doha-pirenena makany amin'ny fanavozana tsy raharaham-piangonana le izy tsy raharahany raha ohatra ka raharahana fiangonana rery le izy de tsy nilana an'ity tsy nilana inay akory zany fa mila tanana ny rehetra ny ministera dia anisan'ny mametanana ny FFKM mametanana ny ray aman-dreny ara-drazana mametanana ny société civile ny tanora indrindrandrindra ampandraisina andraikitra tsy anjara fotsiny fa andraikitra ngeza be satria ireo no anisan'ny tena lohany tamin'ireny tolona izay natao reny ny namako rehetrarehetra reo manakambara daholo ny namana zay tsy eto ialana tsiny satria misy namitahiraka miaraka amin'ny PRRM araky ny voalaza teo misy any koa ireo zay amitahiraka ny ivelany zay masoa ny firenena no atao misy voavaly ambava mety misy tsy voavaly ambava fa atao atsoratra le izy arakaraky ny fantaniana zay atao de mizakarak'izay sotra andre matofilo mankasitraka atsika rehetra tompoko sorana ramatoa ministra nitondra an'izay valim-panontaniana zay koa androany moa tsy afaka mametraka fanontaniana intsony isika dia mitoy ny fandahram-potoanatsika omentsika ny membre gouvernement hafa indraiky koa araky ny fandaminana mifanaraka amin'ny protocole tokony hipetraka eo zany ny fitenenana tompoko miaraba andriamatoa filoha miaraba anareo ramatoa sy andriamatoa isany membre ny promarche na termina-pirenena ianareo somavamboaka Madagasikara ajaina sika rehetra membre gouvernement sy nareo mandritra amin'izao fotoana zao ato amin'ny ministeran'ny toekarena zany sy ny fitantanam-bola zany no hitondra ny valim-panontaniana zany zay nantefa tamin'ny ty ministère ty nandritra ny reny séance de question réponse reny
ny mbola tsy voavaly zany dia nanomboka tamin'ny teo amin'ny honorable député 7 Ratsuel avy eo amin'ny Fianarantsoin zay nanontany mahakasika ny ireo mpiasa retraité ao amin'ny FCE na le ligne zany de chemin de fer Fianarantsoa côte est. Marihana moa zany fa ny régime de retraite n'ireo mpiasa ireo dia régime maknapsa zany le izy, zany hoe tsy atia mifanjakana zany akory no mandoa azy. Misy olana tokoa izy ireo satria misy zany efa retraité mbola tsy mandray fisotrondronono. Ny antony dia tsotra satria zany le orinasa mampiasa azy zany dia tsy nahavoaloha zany ny cotisation any amin'ny CNAPS. Efa eo anivon'ny gouvernemanta zany fitarainan'io ka eo ampandaniana azy zany ny ministère misahana ny transport zany amin'izao fotoan'izao hoe ahoana zany vahaolana ka voaray zay tompoko ary hojerena miaraka ny vahaolana amin'izay fotoan'izay dia omena antsika miandalana eo any fivoaran'le izy. Zay ny fantenana voalohany tamin'ny député 7. Nametraka fantenana koa izy mikasika ny hoe ahoana koa ny indemnité d'installation an'ireo fonctionnaire zany retraité ireo. Misy ngambany fanazavana kely hoentinay dia zao hoe tamin'ny voalohany zany ny indemnité d'installation ny fonctionnaire retraité dia 12 mois de salaire de base. Ay zany le izy. Nanomboka tamin'ny taona zany 2003 izy io. Rehefa avy eo dia nisy zany tamin'ny 2018 nanao hoe ampidirina koa zany ny indemnité, zany hoe salaire de base zany plus indemnité nanaovana an'le izy. Tamin'izay fotoan'izay dia instruction zany no natao fa tsy hoe décret akory. Dia natao le izy kanjo zany le izy rehefa natao ngeza dia ngeza le impact budgétaire dia voaterina jana indray le izy tamin'ny 2019 satria tsy zaka zany ny teti-bola ny impact ny zavatra izay. Nanomboka teo zany dia niverina zany tamin'le taloha indray hoe 12 mois de salaire de base. Na izany na tsy zany dia nanitra an'izay fotoana maro zay ka hatramin'izao dia eo ampandiniana zany zao ny ministère de l'économie sy ny finance hoe ahoana nanaovana an'izy io satria raha atao zany le izy dia misy effet rétroactif zany hatramin'ny 2003 efa ataona zany ny estimation dia eo amin'ny 170 milliards d'ariary eo zany ny impact budgétaire ny zavatra izay. Ka eo ampandinana an'izay zay makafanakana izy hoe ahoana nanaovana ny zavatra zay hoentsika eo any ny valiny vokatra zavatra zay satria tsy maintsy jerevana koa mantsy ny hoe vesatra an'le izy zany eo amin'ny teti-bola mpanjakana. Fantena fahatelona petrany zay mikasika ny antsoina hoe zany le agence de microfinance tiavo tany amin'ny fahatan'ny Fianarantsoa. Io fantaniny koa dia napetraky ny député voafidy tao Ambalavao zany sy tao Lalangina. Ny agence de microfinance tiavo tokoa dia nandalo fotoan-tsarotra satria nisy fitantanana tsy nahomby tao. Zany hoe lasa ohatrany hoe fahity zany le izy. Nefa zany tao nisy olona nametraka vola. Noho zany rehefa natao zany zavatra zay dia fantatsika moa zany farisaka ny banque zany ny microfinance zany sy ny assurance ohatra dia eo ambany fiahian'le antsoina hoe commission zany de supervision zany secteur bancaire zany et financier any CSPF ozy tsika. Io zany no mitsara zany an'ireny institution mpampindram-bola zany na mpitahiry vola reny. Dia rehefa nanapa-kevitra zany natao zany fanadihadiana anatin'le izy dia tapaka zany ny hevitra fa hoe nisy zany audit natao tanatin'le izy dia hita zany hoe izany lesoka ohatran'izao zao. Io zany misy lalàna moa zavatra hoe rehefa zao zany aktifan'le orinasa ahoana zany ny fizarana azy. Dia avy eo zany dia niraisiny antsoina hoe namidy zany le tiavo namidy tamin'ny antsoina hoe nouvelle institution de microfinance izy amin'izao fotoan'izao. Dia io zany zao mitantana an'le tiavo efa misy zany fitsinjarana vola nataon'ny CSPF zay latsaka 500 000 ohatrany na 100% fa mihoatran'izay zany somary hoe niena zany le izy dia raha ohatra zany amin'izao zao zany dia hoe ny assemblée générale ny membre indray zany zao tokony manapaka ny décision satria zany tsinona ny membre dia manana droit zany amin'ny teny assemblée générale dia ao anatin'le NIM zany zao no miresaka le mpikambana anatin'le tiavo amin'ny alalan'ny assemblée générale. Zany hoe tsy hidiran'ny ministère intsony zany izy fa efa eo andraikitry ny CSPF efa misy zany nididina avoaka dia efa ny NIM zany zao no mandray mitantana an'le tiavo. Nisy indray zany ny fanontaniana napetraky ny solombavamahoaka voafito atsirono mandidy sy avy tao Fianarivo be zay mety koa zavatra io hoe tovy devise ny era Madagasikara mahakasika ny antsoina hoe ristourne iverina amin'ny commune. Fantatsika moa zany fa mifetana amin'izao fotoan'izao dia mametraka zany lahara-pahamehana mihitsy koa aloha ny antsoina hoe décentralisation.
hitantsika zany tanatin'ny loi de finance reny ohatra hoe misy zany efa karazana hoe ampahaketra efa veritsika any amin'ny commune ohatra zay lalinareo teto efa nisy koa ohatra hoe andraikitra zany raisinay ohatra hoe mikasika ny antsoina hoe redevance minière any Ambatovy ohatra dia efa vita zany amin'izay hoe ahoana fitsinjarana azy isaky ny commune averina zany zavatra eny amin'ny commune ho avy tsy ho ela koa zany ny QMM ivoaka ny arrêté zany interministériel fitsinjarana zay redevance zay zany ho alefa any amin'ny commune ao koa zany resaka ristourne ho an'ireto zany commune rurale indrindra satria misy amin'le vokatra vidirina tan'le izy dia mitaraina zany commune hoe alefa any amin'ny trésor le izy dia ela be zany izy vao tonga na ndraindray mety tsy tonga mihitsy ohatra atin'le izy dia anjaranay zany amin'ny ministère aloha voalohany indrindra raha ohatra ka misy zany anomalie ohatra hoe misy na soupçon zany ohatra hoe fiahahina hoe te misy détournement le zavatra dia manana zay nantsona hoe service zany d'inspection antsona hoe DBFA zay amin'ny trésor reny zany no alefa manao inspection zany ka tsara mihitsy zany nareo solombavam-bahoaka zany mitatitra aty aminay na tsy eto arakory fa na andavanandro mandefa telefôna hoe misy olona ohatra zao aty aminay resaka ristourne io vetivety tompoko alefanay ny inspection mijery ny zavatra hoe inona ny zavatra tsy mandeha fa na zany naty zany tsika tsy misy ihany zany le procédure efa misy fotoana zao aloha hoe averina any amin'ny trésor verisetika any amin'ny trésor le vola dia avao zany izy vao averina any amin'ny commune araka ny le fitsinjarana araka ny lanany zavatra zay raha ohatra moa zany le izy ohatra hoe ela loatra le izy izanay tompoko zany ny anafanganana ny zavatra zay mba ahafahan'le commune zany miasa satria commune koa mila miasa manao zany ny dépense rehetra eo aminy ka marina zany averiko zany hoe tsara zany tsika faray foana raha ohatra ka misy ny zavatra hoe misy problème mba ahafahanay zany mamahan'le olana ara-potoana satria sonjore loasatsy zany zay mamarara mety misy foana zany anomalia tsika zany mizaka foana zay ampandeha ty décentralisation ty ka tsara zany tsika solombavam-bahoaka zany sy zay mpananteraka manao an'izay relation zay tsokotra koa ny telefôna afaka mandeha foana message ny telefôna mety tsy valaina ndray satria misy zavatra atao fa message mety tsy voavaky foana ary mety tsy valiana nareo moa zany efa mivaliko any tamin'ny zavatra iny zay zany mikasika ny isaka ristourne le hoe tapahana lasotra zany aloha zany mbola oeritrretina le izy hoe ahoana anaovana azy fa hatramin'izao aloha zany lalàna mifehan'le izy dia zay hoe any amin'ny trésor izy mipetraka dia avao averina aminareo fa hoe ahoana anafangainantsika azy zany sy hoe mba tsy isian'le hoe zaka quittance tsy misy ny tarina tany zavatra zay iny koa zany ezahantsika zany hoe fanavaozana ny imprimerie nationale mba apisy an'le hoe imprimerie ohatra hoe quittance na hoe zaka boky nombo sy ny tarina reo ezahantsika io zavatra io mba hisy foana fa tsy hoe hisy zany ny rupture question manaraka ny amin'ny député voafity tao Soalala zay ny angavy zany hoe mba ho ampidirina anatin'ny projet PIC zany le faritra le Soalala zany anatin'le izy io moa zany zao tsika moa zany zao anatin'le PIC 3 zay koa zany zao efa ampimola volanana antsoina hoe PIC 4 dia ho ampitaina zany zavatra zay ho ampitaina any amin'ny coordonnateur zany sy ny équipe technique hoe ahoana ny possibilité n'le izy satria io projet PIC io zany dia anisan'ny hoe projet ilaitsika izy io indrindra amin'ny fampandrosoana zany ny faritra izy io ahafahana zany mitrandraka ireo zany antsoina hoe otrikarenana na hoe potentialité économique eny amin'ny faritra ka efa fandray moa zany zay sy député ny Soalala dia efa nisy document nalefa ny taty amiko dia efa nampitaiko any amin'ny PIC le izy dia hitantsika tohiny tompoko député vita tany fotsy hoe mba mangataka hoe mba isina famantsim-bola ho an'ny tanora iny zany aloha efa nalazain'ny andriamatoa praministra teo le hoe misy zay zany tsy mitsara zany zay mitady fomba ahafahana zany manamora ny fahazahoana famantsim-bola indrindra ho an'ny tetikasa zany ara-toekarena efa nazavain'ny teo moa zany mikasika ny FND iny tsy iverena koa fa araka ny teniny de hoe anomevahana bebe koa andreo orinasa tena madinika zany sy madinika nanaovana zavatra zay dia angambany amin'izay mety afaka hoe tsy foan'ny hoe tanora anatin'le izy ny député ao amin'ny Tananarivo fahaenina mikasika ny hoe lafo loatra ny enregistrement ny tany ka mety tsy vita ny mutation satria lafo loatra le izy dia io ndray zany dia zao reto Tananarivo ny resaka ny droit aloha zany dia fafantatsika fa hoe 5% droit io zany tsy tena hoe lafo be io zany io raha mioarina koa izy zavatra io aty Afrika dia mitovitovy ihany le izy 5% zany ny valeur administrative zany le izy fa tsy hoe valeur an'le hoe tena valeur commerciale zany dia au niveau ministère zany au niveau ny DGI zany no mametra zany ny valeur administrative an'ny tany arakaraka le toerana misy an'le tany hafa zany naty amin'ny renivohitra hafa naty amin'ny renivohim-paritany hafa zany any ambanivohitra sy ny sisa sy ny sisa raha eto Antananarivo manokana ohatra dia efa lafo be mividin'ny tany ary valeur administrative io
dia ambany noho ny vidin'ny tany tena izy eto amin'ny Tananarivo renivohitra ka angamba everinay zany fa atoniny ihany zany le izy amin'izay lafin'izay fa tsy dia hoe lafo be dia manao ahoana akory. Ny député Faratsio izay nangataka hoe mba asio centre fiscal ho Faratsio, amintsika amin'ny teny zao zany dia efa misy centre fiscal aloha ao Soavina Andrina Itasy, fa voaitoko mifangatahana hodinihana zany ny faisabilité-n'ilay izy au niveau anay. Inona moa maharatsy an'izany raha ohatra ka tena izay tokony tena mety izy fa hodinian'ny ekipa zany ilay izy teknika satria misy pitsy maromaro tsy maintsy jerevana rehefa namagana izantsika ka tsara dia tsara tokoa le hoe proximité zany hoe mahatonga akaikitsika le fakana etra ka raha mety zavatra izay dia ho ataonay zany tompoka fa voaray ilay fangatahana. Mbola misy fanontaniana mahakasika ny hoe tratra ve ny recette fiscale 2026 io misy gapy io député Nambatrazaka nametraka ny fanontaniana raha ty zao za moa tsy teo fa niraisiny namako le izy monsieur le député honorable dia zao zany zavatra ambara amintsika hoe efa tsika zany tamin'ny nandany an'le lalàna loi des finances iny dia araka le tenenintsika hoe iny zany loi des finances teo iny fanatsaraintsika iny ary tsy maintsy napetraka mba tsy ampikatsona raha-pirenena satria lava dia lava ny processus fanamboarantsika ny loi des finances zany napetraka izy fa efa nisy fanatsarana tao tsika député efa nanao amendement amin'iny 20 mahery be zao le izy dia efa lanitsika le izy fa na izany naty zany efa niteny teo ny andriamatoa premier ministre hoe ahoana ny fomba hitondrana ny fampandrosoana ny toekarena zany teneny teo nisy zany paradigme vaovao zany na fomba hoe fijery vaovao hitondrana ny toekarena teo ary zay eo amin'ny ministèren'ny toekarena dia eo ampanataterahana an'izay mihitsy satria ny tena hoe priorité anay zany zao voalohany indrindra dia ny hoe ahoana no hanetanana ny sehatra tsy miankina, ahoana ny hanetanana ny famokarana ny sehatra tsy miankina satria ny sehatra tsy miankina ny mamokatra, ny sehatra tsy miankina zany rehefa mamokatra dia izy no mandohetra. Noho zany raha ohatra zany sehatra tsy miankina ka tsy mandeha dia tsy sehatra hiditra. Noho zany ny fampiakarana ny vidiketra, ny fampiakarana etra zany dia miankina amin'ny performance ny secteur privé zay ataonay lahara-pahamehana ny taona 2026 io. Zay indrindra no anaovana n'ilay assise nationale sur la relance économique tapatapaky ny volana janoary zay araka le teny toiko hoe teny mera koa le izy zany teny erana zany le izy apetraka zany ny dialogue na hoe fanakalozana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ary koa eo amin'ny fanjakana koa sy eo amin'ny mpamatsy vola raisam-pirenena ary eo aminay koa zany sy mpatavoapirenena satria nahoana rehefa mipetraka n'le dialogue zany dia mipetraka ny fampatokisana dia azo atao zany ny hoe fanaraka amina hoe vision commune hitondrana ny fampandrosoana amin'ny firenena dia ivoaka ao zany amin'izay fotoan'izay ny hoe ahoana ny fomba atao, inona ny fomba atao tena hoe anentanantsika zany ny ty sehatra tsy miankina ty. Efa nampisehoan'le pitsopitsony ihany teo ny andriamatoa premier ministre amin'le hoe raintsika iny ovantsika profety mekinina fa na izany naty zany amin'ny tindray mitoraka ty kosa dia misy zany fanampiny kely hoe tsika zany hatramin'izay rehefa manampy an'le sehatra tsy miankina io tsika ka manome an'le tsotra hoe exonération fiscale ohatra na hoe subvention ohatra na hoe protéger ny industrie locale satria mba ho anazy le tsena zany fa tsisy concurrence avy any ivelany reny zany fanomezana vahana ny sehatra tsy miankina zany reny hoe incitation fiscale zany incitation tsika taloha tsika zany manome an'le izy dia omentsika amin'izao zany le izy hoe iny sehatra tsy miankina le izy ho eto any dia ataovy zay ataonareo anatin'le izy inona ny résultat tsy miakatra nefa le arika reny tsy mitombo le vokatra sehatra tsy miankina zay no natonga ny FMI nitenta amintsika hoe averena amin'izay le dépense fiscale aloha avy satria ireo exonération reo efa teo zany reo nahitra ny 20 taona misy ara 30 taona any hoe izy zany ka zany hoe avantage zany iny mentsika ny sehatra tsy miankina nefa zany le izy tsisy résultat ka manomboka eto zany dia misy fanarahana kely atao miakatra amin'ny sehatra tsy miankina hoe ho tohana amin'ny fanjakana ianareo fa ianareo kosa dia tsy maintsy mba manantanteraka an'reto zavatra manaraka reto mba amin'izay fotoan'izay zany tsinona dia mba hoe mba mitondra vokatra zany amin'izay fotoan'izay le fanampiana ny sehatra tsy miankina fa tsy ho lasa rente le izy araka ny tenenin'ny andriamatoa premier ministre teo fa mba lasa hoe profit zany le izy équitable ampandroso ny toekarena ka rehefa mandroso ny toekarentsika satria tokoa mantsy ambany dia ambany ny tahany araka antsika hatramin'izay le ataontsika hoe zany niveau de productivité na hoe vitrim-pamokarana ny tsika ampahadimin'ny
salanisany amin'ny tany afrikanina zany namatsika any amin'ny agriculture izy apahafolony ambany de ambany zany le izy noho zany a mila manao ezaka zany sehatra tsy miakana mpamokatra mba hapakatra an'ireo productivité reo ohatra zany ohatra hoe ny mpamboly vary zany de tokony tsony hoe roa taona isaky ny hectara fa mba hoe telo taona isaky ny hectara zany le fiakarany zany zavatra zay fa raha tsy miakatra zay zavatra zay a de tsy akatra mihitsy niaraka retintsika ary tsisy vola miditra amintsika kanefa ny zany anaty zany zany a entiny nantsika teo hoe zay zany ny programme ny gouvernement zany a dia anao an'izay hoe anetanana ny famokarana ny tsy miaka an'izay zay ny atonova antsika zany anio assise nationale io fa talohan'ny assise nationale io a de efa misy zany fifampiresahana amin'ny sehatra tsy miakina tsikelikely afa ataonay zany a tonga aminay izy na zay mangakany aminy de misy ary efa misotra zany tsika amin'izay dalan'izay rehefa mandroso ny toekaretintsika araky ny teny previtra teo hoe miakatra zany taux de pression fiscale dia mety tsika zany tsy ilatsony ny fanampiana avy any vilany zay angambany andriamato honorable ny valim-pantenaziko mena zay mikasika aty amin'ny ministèren'ny toekarena sy fitatanam-bola raha ohatra moa mbola misy fanontaniana de mbola afaka lefanareo aty aminay message afaka mamaly foana zay mbola misy zany vadina tsotratra koa ataotsin'izay ka misaotra anareo nianatra ny farany tompoko misaotra andriamato ministra mena fitaninana ministry ny fanajariana ny tany Andriamatoa filoha ianareo mpikambagna amin'ny bureau maharitra ianareo solombavam-bahoaka rehetra tsisy anavahana ramatoa minisy mpanjakana isika membre ny gouvernement rehetra mitana ny toerana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina ny resaka raharahantany anisany miteraka korontana sy ady eny anivon'ny fiarahamonina zany resaka ady tany zany tiakan'izay a raha manao ezaka lehibe tsika manarina n'izany ady tany zany dia hanarina amin'ny ampahany betsaka amin'ny filaminana any amin'ny sehatry ny fiarahamonina ka betsaka ny fanontaniana zay napetraky nareo solombavam-bahoaka zay misy atambatro ndray mandeha fa resiko manokana ny any député fanadina haja dina hasa ao izy ya rehefa tena jerena akaiky izy io a dia mitondra terrain coloniaux io mitondra satria maromaro izy le terrain mitondra ny titre 506 AE rehefa tena jerena azontsika atao tsara ho amin'ny atiavan'ny fokon'olona sy ny solombavam-bahoaka ampiasantsika any titre faux be zay amin'ny alalany ODOC na ny opération domaniale concertée amin'ny vidiny 10 milliards ho ataontsika monsieur le député misy koa ny terrain foot zay lasan'olona araka ny tenin'ny monsieur le député ho jerena zany ny procédure nazahoan'ny olona io an'le terrain ka matokisa fa rehefa tsy ara-dalàna ampidirintsika amin'ny poursuite judiciaire dia eo antsika mahita azy fa dia hiverina amin'ny fokon'olona raha vao tsy ara-dalàna io toerana io resiko manokana mikasika ny reo tany navelany colon be dia be izy ato a misy solombavam-bahoaka 2 aleo ngamba ho tonoany kianaran'ny député satria mba ho eniny reo vahoakany député ny Ambatoboeny député Bora Diego député Setra Joel Fianarantsoa député Vomar député Hadja Dina député Andromaro Voaya député Tinarvelo Ambatolampia député Ihosia député Mahanour Hubert député Hadja Mananjary député Tantely Tana Sisa député Tsiromandida député Chulu Vuipeno député Ramilson Faratsiwa député Jean Bosco Lalangina député Janine Maivatanana député Miandrivazo Louva député Fid Barnia Manjakandrina député Rochelin Tuliara 2 député Voangy Tsimondrano député Dina Romial Maroantsetra député Hadja Mananjary reo amin'ny ankapobeny nametraka an'io terrain napetraky ny colon ary tena miteraka
korontana any ambanivohitra ka hevi-dehibe toloasantsika nio terrain napetraky ny colon io a voalohany aloha ny tany any malagasy zay aloha magnarak'izay a hisy ambaratonga ny roa zany ny fepetra ho raisintsika fohezaka dia ho jerentsika rehefa hita fa betsaka ny fokon'olo efa mamelo maso ny tany dia ho averintsika amin'ny fanjakana ny tany zay aloha zany retour amin'ny état malagasy aorignan'izay tsika mitsinjara azy amin'ny alalany opération domaniale concertée zay zany ndraiky ny faharoa hisy volavolan-dalàna zay ho atanay avy ato amin'ny ministera mikasika an'io terrain navelan'ny colon io mba ho lanintsika ato amin'ny anteny miera amin'izay zany tsy elatsika mandamina an'io tany navelan'ny colon io sotranao ny zavatra angatahana amintsika zay manana ny olana amin'io resaka navelan'ny colon io dia iaraky ijery fotony sika ny avy ato ministera ianareo solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna ny olona ny fotony hanamarina hoe iza ny tena namelo maso efa elan'le tany fa tsy azontsika kena vao maheno an'izao dia misy tonga tampotampoka misy mpiavy tampotampoka tonga eo a reny kosa aloha hiarahantsika mitrongy reny fa tsy izy reny zay aloha zany ny zavatra misy fanontaniana mikasika ny prescription acquisitive député Livasoa Petafon député Didier Tamatave 2 ny prescription acquisitive dia tany efa titre borné somary lozan'ny tompony roapolo taona ka nisy nangataka dia omena azy ny tany nahantony izy io tamin'ny 2024 tamin'ny gouvernement taloha satria saika nanaovan'ny sasany fangalarana tany izy io nanaovan'ny sasany bizina na tamin'ny ministeranay na tamin'ny ministerany fitsarana tao zany nanao bizina an'io resaka prescription acquisitive io moa zany article ray amin'ny ordonnance 6146 article 82 io ny miresaka ny prescription acquisitive ka amintsika miteny zao a haverina izy io fa nasina fijerena mba tsy afahana mangalatra tany zany hoe nanaovana étude tanatin'ny roa herinandro teo a ny jerevan'ny teknisianina ny fanajarenany tany sy ny raharahan'ny tany a ny fandaminana rehetra ny dossier moa tsy maintsy nalefa any amin'ny ministeran'ny fitsarana efa naverindry zareo nisy tolo-kevitryndry zareo koa dia efa naverinay any amin'ny ministre tamin'ny le 16 za mino fa amin'ny fiantombohan'ny taona tia dia hiatra io prescription acquisitive io ny zavatra nahitsy dia niompana amin'ny hoe manamarina fa efa teo ny olona ty raiky tya nandritra ny roapolo taona dia anisan'ny nampidirinay ao mba hamezana lanja koa ny asan'ny filohampokon-tany ny fanamarina amponenana certificat de résidence satria tokony rehefa mipetraka amin'ny toerana ray ny olona dia tokony obligé tsy maintsy manoratra any amin'ny bokibokotany ary matetika hanamarinana fa olona mipetraka any amin'ny fokon-tany ny olona ray dia anatin'ny dossier maro reny angatahana ny certificat de résidence ka anisan'ny fepetra ilaina zay ka amporisihina zany ny olona rehefa tonga amin'ny toerana ray antsika dia amporisihina ny olona hanoratra any amin'ny boky bokon-tany sady hanamarinana fa olona tena mipetraka tao a olona tsara madio a mendrika omena tany ny resaka BSFI na ny bureau solon-tena ny fananantany iraisana io zany amin'ny toerana tsisy sampandrarahana domaine stopo dia mixta io
bureau anankiray io sady manao ny asan'ny domaine manao ny asan'ny topo hoe zahantsika zany district rehetra dia ho asinan'izy io ny député mananara moa nangataka teo fa efa misy any efa voavita voahaingana dia efa sakitokanana tamin'ny le 15 fa noho ny député aty dia amin'ny le 23 zone no hotokanantsika io BCFI any mananara io totovy amizay any Mahanoro sy Vavatena efa saika vita nazahoana trano reo bureau reo ka ny tena zava-dehibe rehefa misy ny BCFI isaky ny district dia hiara-entany atsika andehanao titre fort be le mahatsara ny titre fort be sady mora malaky ary mampandray anjara ny olom-boafidy sy ny ray aman-dreny naradrazana ny tena mahafantatra hoe atretokatreto ny tena efitany ananany tsirairay ka manaraka fotsiny ny personnel ny topo zay voalazany fokon'olona ary amin'ny vidiny mora ho ataontsika opération sahala amin'ireny mpiasan'ny fitsarana amin'ny teti-vohitra reny amin'izay tsy hisy tsony ny olana mino afary ataona hivaha reo olana rehetrarehetra reo Adesso. Ny ady tany io moa zany resaka manokana resaka ady tany ny tany aloha raha samy mipetraka amin'ny anazy tsisy ady zay fa matoa misy ady misy sasany zany mipetraka amin'ny tsizy misy tsy tompony maka ny antena tompony nefany misy ny mangalatra reny voamarina ara-taratasy avy any amin'ny fitsarana ny ankamaroany eto tsisy fagnadisonga ny tompony andraikitra satria misy ny mpanera ary tena mpanao bizina amin'ny fanaovana faux usage de faux vita ndry zalahy ianareo zao mivory aty Antananarivo mety efa misy mandrefy taninareo any ary efa mety misy manoratra vita ndry zalahy io karapanondro amin'ny anaranao tanteraka zao nao ny mpandova fa ny sarinao tsy izy ka reny zany efa misy direction aminay ao miandraikitra ny audit sy ny inspection ary ny atevenina andeha hijery ny toerana tany misy olana rehetrarehetra ka ho an'izay na efa navita taratasy ka faux dia ho ataonay zay agnatratrarana an'iregny ary hanokafana resaka ouverture d'enquête hampigadrantsika an'ireny mpanao bizina faux usage de faux reny reny zany tena asa goavana ho ataontsika vaovao mihitsy fa tsy onona amin'ny hoe manana taratasy ty fa matozy manana taratasy nefa mbola misy miteny hoe tanyrazananay ty na taninay ty fa lasan'olona dikan'izay misy zavatra faux ao fa dia ho ataontsika ny fanenjehana an'ireny sahala ny fanenjehana olon-dratsy rehetrarehetra fa ny spécialiste ny ao amin'ny domaine sy ny fananantany rarantany misy magistrat BDB vao raisina miasa aminay ao hijery an'ireny ady tany reny ka saika ho voavahantsika amin'ny olana famahanany olana na ny tanin'ny colon na ny opération doc na ny fanaovana enquête an'ireny toerana ireny ny fanajarenany tany fanajarenany tany moa saika niompana teo tamin'ireny canal sy ny fiarovana ny tanàna zay kohanindrika ifandraisanay amin'ny ministera maromaro izy ireny toeran'ireny sahala amin'ny Bamangoky moa iarahanay amin'ny ministera ny fambolena ary koa ny an'ny député zay faratsiho misy an'le titre vert tsy zay izy reny iarahanay amin'ny ministera ny fambolena ka rehefa milamina zany fiarah-miasa amin'ny ministera ny fambolena dia ho ampidiritsika koa zany ny opération ODOC amara-paranako ny anjara koa dia
fandana ihosy io a terrain haiko loatra io a mbola tamin'ny fotoana ny mon père frère Fagio rehefa s'installe tao a dia nanafatra mpiavy be dia be miala tsiny mitonana karazana fa saika betsileo ny tao fantatsika ihany anefa ny bara sampysarotiny amin'ny tanina dia ny delimitena hoe hatreto ihany nomena ny mpiavy ngeza io a fa ny amaro koa moa le mpiavy dia nikisaka ka bara tsy mahatanty an'izay tafihiny ianao a dia resa lasa niady ka efa niona tamin'ny ben'ny tanàna ny antsoha ny tena koa sy ny ben'ny tanàna ny inona moa le zazafotsy voilà kaikiny kely orombe eo zazafotsy a dia ny fepetra ho raisina aleo mipetraka amin'le faritra efa ny fanarahana ihany zay ny andaminantsika azy aleo ny ambiny any tena zanatany io moako samby tompo tany fa misy ny tena zanatany zay zany no fepetra ho raisintsika amin'iny aleo zavatra mety ihany ny atao fa tsika tsy hanao zavatra zay tsy hety ny hamaranana ny fomba hamahana koa ny aditany dia hifampiresaka zahay ao amin'ny ministera any amin'ny ministera ny fitsarana satria rehefa tany miady a dia tsy afaka miditra zay fa dia efa tsy maintsy miditra ny fitsarana zay ny fitsarana nefany a matetika tsy midina sur terrain ka dia hangataka zany ny tenanay a tsy hisy fanapahan-kevitra tokony ho raisiny ministera ny fananantany na ny ministera ny fitsarana raha tsy efa tena midiny fotony miaraka amin'ny vahoaka sy ny olomboafidy hanamarinana tsara izany tena tompony zay aloha zany aleo tsy hanapatapaka ambolona tabitra atsika zay zany agnisan'ny fepetra ho raisintsika ny tena famaranana dia fisaorana anareo solombavam-bahoaka zay solony député ny benenitra Zafindramasy Célestin zay nandrindra ny proposition de loi mikasika ny régime particulier ny corps des agents des services des domaines io zany zavatra vaovao niarahanay a namolavola niaraka tamin'ireo syndicat tao amin'ny mpiasan'ny domaine efa lasa ty aminay amin'ny gouvernement io araka ny message nalefany député Masy Célestin pour observation dia matokisa moa fa zahay agnisan'ny karakara azy tsy maintsy hijery ary hampandany an'io ary hamerina azy ity proposition de loi efa dia misaotra nareo solombavam-bahoaka amin'izay fiaraha-miasa zay ny rehetrarehetra voalaza teto moa efa vita antsoratra ary efa nomena ny tompon'andraikitra zay tokony ho nomena azy ato amintsika ary ataoko fa ho zaraina amintsika rehetrarehetra fa dia misaotra betsaka tamin'ny fianona ankasitraka tomboko lahy ankasitraka tomboko vavy fa rehefa petraka tsara io resaka tany na ny lalàna na ny famahana ny terrain coloniaux sy ny olagna mampifagnolagna ny olona amin'ny fokon'olo io a ho teteziky ny faritra rehetrarehetra fa dia ho avy misaotra ny fiaraha-miasa mankasitraka tomboko misaotra andriamato ministre manohy ny famalina ny ministre ny fampianarana mbaratonga ambony anao fitenena miarahaba andriamato filoha miarahaba ny mpikambana maharitra miarahabantsika solombavam-bahoaka rehetrarehetra misy fanontaniana maromaro moa napetraka ny solombavam-bahoaka mikasika ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny voalohany a député amin'ny fianaratsoa mikasika le frais de scolarité ny frais de scolarité dia ny conseil d'administration ny université sy ny établissement no manapaka anazy fa tsy ny ministère ny antony izy io moa dia satria kely dia kely ny subvention men'ny ministère ny fanjakana zany a ny université dia ahafahandry zareo mampiodina ny université sy ny établissement dia misy an'io frais de scolarité io a ifanarahandry zareo zany mba ahafahany mampiodina an'le établissement zany hoe any amin'ny établissement io fa tsy aty amin'ny ministère zany manarak'izay ny resaka cité ho tokanana tsy ny ao fianaratsoa irery ihany fa misy ny any Sava misy ny any mainty rano
misy maromaro izy ireo misy efa vita dia misy mbola tsy vita. Izy io moa zany projet présidentiel tamin'ny fitondrana teo aloha fa vola ministera ihany no nanaovana anazy dia anisany natonga le izy tsy afaka nitokanana ohatra hoe ny Savasarmentran zao a dia miandry baiko avy any amin'ny présidence zany zay vao hoe azo tokanana le izy. Dia amintsika miteny zao zany efa manomboka sokafana reny université reny ohatra hoe ny tao Antsirabe ny université Vakinakaratra sy ny Tasy zao vita farany teo fa miakina amin'ny fandaminan'ny olona ny toerana zany ny anokanana anazy reny. Ny vaovao eniko farany a dia hoe ny sava hotokanana amin'ny janvier fa miandry an'le daty sisa zany ny ministera afahana manokatra anazy. Mikasika le resaka recrutement député amin'ny Fianaratsoa ihany a marihana fa loi de finance 2025 zay voté tamin'ny 2024 nametraka hoe 100 fotsiny ny poste budgétaire menan'ny enseignement supérieur dia amin'ny loi de finance rectificative zany a dia angatahana antsika député namana rehetrarehetra mba hampiakatra ny poste budgétaire ny enseignement supérieur io satria tsisy dika mihitsy ny ananganana le université rehetrarehetra eraky Madagasikara nefa tsisy mpampianatra akory. Manaraka centre d'examen baka ny Atsalova. Ny centre d'examen io a dia miankina amina zavatra maromaro ny afahana manokatra anazy indrindrindrindra fa ny resaka araka olona zany hoe misy olona ampy ve anara-maso an'le izy zany mila dinihana zany io fa tsy afaka tonga dia manapa-kevitra hoe afaka atao. Mikasika ny université Ambonglava député Ambonglava nametraka le fanontaniana hoe ahoana ny université Ambonglava hatreto dia mbola annexe ny université Antananarivo zany hoe ny université Antananarivo no manendry olona hitatanao fa tsy ny ministera. Ny fomba fanendrena olona ho an'ny université annexe rehetrarehetra reny sy ny centre régional reny dia rehefa ohatra ka université maleo teny izy dia misy le atao hoe collège des enseignants dia reny no mifidy ny mpitatana fa rehefa mbola tsy maleo teny izy dia le université iakinany no manendry ny mpitatana. Zay zany ny amin'ny raha araky ny lalàna misy. Dia ny autonomie any université any Mandritsara efa nivoaka ny décret mikasika an'io a dia efa autonome zany izy raha araky ny lalàna. Centre de formation professionnelle université ny centre de formation professionnelle moa tena marina raha ny tena izy ao amin'ny ministère ny enseignement technique fa tsy ao amin'ny enseignement supérieur. Dia akoatr'izay ny fampitaovana ny université any Angamba hojerena amin'ny herintaona zany amin'ny 2026 hojerentsika hoe inona ny azo atao mikasika an'izay. Zay angamba mikasika ny ministère ny enseignement supérieur. Ny université ny Antsoa hatreto ny mbola tsisy zany le izy hatreto aloha ny fa afaka transformena université satria raha ny nataony tatitra ato amikoa ohatrany hoe 2 tiers ny mpampianatra mbola avy any Majunga ny tonga makany dia misy mention anankiroa anty zay. Dia iny tsy maintsy miditra amin'ny 2026 tsika satria misy an'le niteneko hoe projet présidentiel le izy dia tapaka tamin'ny taorinan'le crise iny dia tapaka daholo ny fanamboarana an'ireny. Tsy antsoa irery fa misy une partie any Tamatavy any Androy any Antsirabe koa misy dia hotohizana amin'ny 2026 zany ny famitana an'ireny fa mbola averiko ihany le hoe mangataka ny fanapitsika ato amin'ny assemblée zany amin'le ampiakarana ny poste budgétaire ny enseignement supérieur. Soranareo, sora tompoko.